Tompolasy tongovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabana amintsika amin'ity maraina ity. Andro vaovao, herinandro vaovao, alatsinainy 12 jona 2024 dia anterina izay rabo mba ampirariantso antsika izay manaraka miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada isoran'lainary no ny fitantanany sy ny fitahiny ka mahatonga antsika afaka iresaka sy itafa amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany. Tsara ihany mampatsiahy zany fa ny miara-manonja MBS Radio Mada dia afaka arahanao amin'ny Radio Mada, ny MBS Radio, ny MBS Fahitalavitra, ny Facebook ary ihany koa ny YouTube. Isorana ety ambolohan'ireo teknisianina manatotosa ny lafin'ny teknika fa atsika mitafa izany amin'ity fandarana ity. Ankoatran'ny izay dia arapaina ianareo ny faritra rehetrarehetra ny raha ny eto Madagasikara izany, anisan'izany ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana satria dia manana tombony lehibe tokoa ianareo amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny. Aiza moa zany ary Manakara, Farafangana sy ny rehetrarehetra iny satria any ny président Marc Ravalomanana efa hatramin'ny faran'ny herinandro teo iny izany ary izany hoe fionana izany fakahitana tava dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny olona izany, amin'ny olom-pirenena, ny olom-pirenena izay maniry ny hoe mba hivoatra ny fiainany, ny olom-pirenena izay leo fahantrana sy leo fampanantenana, leo fampanofisana, leo ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity. Ka ny fionana amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation izay tarihany zany dia tena mitondra fanantenana lehibe tokoa ho an'ny olona izay miona izany, ary ny hoe na tsy miona raha fa amin'ny fanehoan-kevitra etsero, amin'ny fanehoan-kevitra etsero dia atsapana an'izany, tsy foronina zany, tsy hoe resaka tiana atao fa tena teny mivoaka avy any anatin'ny olona. Miverena ianao eo amin'ny fitondrana, milatsahy ianao, mijaly zay, maty zay, tsy mbola nisy ohatr'izao ny fahoriana sy ny hazo fijaliana ny lanjain'ny gasy hatramin'izay na tanin'ny tany, zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona iainana amin'izao fotoana izao, ary le zavatra tenenina hoe tsy nisy tao anatin'ny 80 taona io ka iainana amin'izao fotoana izao, tsy hoe zavatra tsara, zavatra ratsy ary tena manahirana ny isa tokantrano mihitsy amin'izao no mikaikaika. Zavatra tsy foronina zany fa zavatra misy sy iainantsika isanandro. Ka ino moa zany ny teny tsy maintsy natao satria any amin'iny Atsimo Atsinanana iny na ny faritra sud-est ho isika ny président Marc Ravalomanana tao amin'ny faran'ny herinandro teo amin'izao voalohan'ny herinandro zao ihany koa ny député zay tokony hiaka-tsehatra eto rehefa latsinainy dia mbola any, satria any anatin'ny délégation any eo zany ny député Jerry Randrimolaina vao vita amin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny distrikany Avaratrano, député Alain Ratsimbazafy vao vita amin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsimondrano dia any zareo zany hoe tsy eto amin'ny plateau-ny miara-manonja MBS Radio Mada. Kanefa na izany na tsy izany dia tsy maintsy resahantsika ireo rara izay atao hoe miavaka akoatran'ny efa mahazatra zany. Eo moa ny vaovao, eo ihany koa ny lafikevitra maro samihafa, namana fanira safomanantany efa eo ihany koa izy efa tazanao ka dia hiaraka eto zany tsika mandritra ny adiny roa sasany anoany hitondra an'izay famakafakana isan-karazany izay. Inona moa zany no tena hoe tsy maintsy resahana? Eo zany aloha ny akon'ny fandehanan'ny délégation tarihan'ny président Marc Ravalomanana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana na ny sud-est iny. Tsy maintsy resahantsika ny misongadina tao anatin'izany sy ny foko-kevy dehibe izay ampitaina hatrany hatrany. Resahantsika ihany koa ny momba ny hoe ahoana tsara moa zany ny tena fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany, na miresaka sehatra raisam-pirenena io na fiaraha-miasa firenena samy firenena io ilay antsoina hoe coopération bilatérale. Ahoana ny momba ny diplomasia malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny hoe fiatrehana ny fifidianana, ahoana ny tontolo
fifidianana ahoana ny momba ny any amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka izay tsy tabeny ihany izay azo ilazana azy fa tsy misy ny fionana fasefaso isika eo amin'ny solombavambahoaka sy ny governemanta izany ny lalàna mifeny volam-panjakana ny volam-bahoaka ny fantsiana dia nylazaina fa hoe tsy misy dia nefa ny fifidianana tenenina fa hoe ho avy dia ahoana zany ny fiainam-pirenena ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny délestage ny lazaina hoe farana amin'ny zoma inona kory ny teo fa mbola nisy ihany ny délestage na ny zoma na ny sabotsy na ny lahady dia mbola miaina an'izany ary ohatrany hoe efa sakafo isan'andro itya délestage tya zany hoe misy olana goavana zany eo anivon'ny resaka angovo raha vao miresaka hoe angovo dia ny herinaratra ao anatiny fa tsy io ihany ny atao hoe angovo akory zany rehetrarehetra zany tena hoe tsy maintsy ho resahantsika eo moa zany ny fionan'ny filoha frantsay sy ny filoha malagasy tany a frantsa tany dia hoy isika hoe inona moa no tena hoe resahana an'izany sinsisa tsika manara-baovao isika ary natao hoe amina zavatra heverina fa bitika aza tsy maintsy araha-maso manoloana an'izao fiavian'ny fifidianana izao zay zany nilay resaka eny moa zany mbola misy ihany koa ny atao hoe resaka eny atsefatsefana eny momba ny raharaham-pirenena ihany fa ny hoe akon'ny fandehanan'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation tarihany tany amin'ny faritra Tsimotsinanana iny fa eny ihany moa zany ny vaovao avy ihany dia amin'ny alalan'ny radio sy ny sisa sy ny mpampita vaovao namana marobe dia izao no tena hita misongadina hoe zay toerana rehetra zany andalovan'ny président Marc Ravalomanana dia mitaraina foana ny olona inona moa le hitarainany mitaraina amin'ny fahoriana izay iainany dia io fahoriana izay iaina amin'ny malagasy io misy ny sy mifasarainana zany misy ny iraisany rehetrarehetra efa faritra maromaro zay no nale amin'ny président Marc Ravalomanana région maromaro zany dia misy ny zavatra iraisany hoe fahoriana itovizana dikan'izay zany iraisan'ny malagasy ohatra hoe resaka délestage isantsymena délestage eto Madagasikara amin'izao resaka tsy fandriampahalemana problema iraisana daholo zany tena ahitana tsy fandriampahalemana faobe resaka tsy fanananasa resaka fampitehan'ny fanabeazana resaka olana amin'ny angovo moa fa nytenenina teo dia ny resaka hoe vidim-piainana tsy zaka intsony ny lanjam-bola malagasy izay latsaka de latsaka reny zany lay hoe fahoriana sy olana zay iraisan'ny malagasy rehetra reny ka rehefa mandeha zany ianao dia maheno an'izany foana reo foana miverimberina eo fa misy ihany koa ny olana zay atao hoe manokana ho an'ilay faritra zay andalovana resaka tsy fandriampahalemana zany zao dia misy ny mampiavaka amin'ny faritra sasany ohatra zany zao amin'iny faritry farafangana iny ahenona hoe misy mangalatra voamaso misy mangalatra tova zany zany enitsika any anaty fampahalalam-baovao fa ohatrany hoe tsy dia mahataitra fa le olona mihitsy any amin'le toerana no miteny le olona mihitsy no miteny ny zavatra iainana zany tsy misy ny fandriampahalemana ary tena loza dia izao miatra manaina ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara taiza misy zany hoe alatra tova zany taiza misy an'izany hoe alatra voamaso zany taiza misy an'izany hoe le tova zany tafiditra ao ny hatrany amin'izany hoe fanapahana filahina izany eto Madagasikara misy an'izany amin'izao fitondrana izao misy an'izany any amin'ny faritra Tsimotsinanana ny farafangana iny tenenin'ny olona zany fa tsy misy zavatra aforonina ary tsy voaela hoy ilay fanazavana avy any zany fa voaingana ataontsika hoe tapabolan'izany eny mbola tsy ela ane zany mbola tsy ela zany fa zany no zava-misy ka tsy gaga mihitsy isika tsy gaga mihitsy ny rehetra raha ohatra ka miatefany amin'ny président Marc Ravalomanana ilay
fitarainana. Maninona no izany fitarainana rehetrarehetra izany raha ny tena izy zany satria misy fanjakana eto, misy ny mpitondra eto. Raha ny lojika zany, raha manana olana le vahoaka satria mbola ao anatin'ny fitondrany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, na kely raha sisa ny fotoana iasany mbola ao anatin'ny fotoam-piasany izy. Raha misy ny olana, raha misy ny fitarainana, aiza ny vahoaka ny tokony hitaraina ary? Aiza ny vahoaka no tokony hitaraina satria misy fanjakana eto? Aiza? Miatefa any amin'iza ny fitarainana? Miatefa aloha zany eo misy zany ohatra hoe solomba-vahoaka, solon-tena vahoaka reny mitaraina any ny vahoaka. Fa ny tompon'ny fahefana zay manatanteraka ny programa zay ny lokalokany dia ny fiadidinan'ny repoblika sy ny fiadidinan'ny primature. Reo le fahefana mpanatanteraka reo. Satria reo no mampiatra ny fahefana. Ireo no na olom-boatendry izy na olom-boafidy izy, rehefa voafaritra ao anatin'ilay fahefana mpanatanteraka dia ry zareo zany no miandraikitra ny fampandehanana ny fiainan'ny firenena malagasy sy ny fiainan'ny malagasy. Satria ry zareo ny tompon'ny fahefana, ry zareo ny tompon'ny fanendrena, ry zareo ny tompon'ny fanalana olona rehefa tiany asorina, ry zareo ny tompon'ny hoe fanamboarana izay amboariny any, ry zareo ny mandray fanapa-kevitra ny anaty conseil de ministre, conseil de gouvernement, ry zareo no mitatana ny vola izay ampiasaina eto amin'ny firenena. Ka raha misy zany ny hoe fitarainana à gauche et droite dia any amin'le tompon'ny fahefana, any amin'le nampindram'ny fahefana no tompony hiantefa izay fitarainana izay. Tsy zany anefa no miseho. Tsy zay no miseho. Fa aiza le olona no mitaraina? Any amin'ny président Marc Ravalomanana le olona mitaraina. Misy dikany zay misy dikany zay rehefa tena dinihana tsara. Ny dikany zany dia izao. Zay heverina zany fa tena mahavany olana no hitondrana ny fitarainana sy ny fitalaona. Ty zany tena amin'izay lafin'izay zany tena resaka olona mihitsy ilay izy. Hoe zay heverina ilay vahoaka, dia raha tsy atao hoe vahoaka fa le heverin'ilay olom-pirenena fa mahava ny olana izay mianjady aminy no hiatefan'ny fitarainana. Fa rehefa heverina zany fa tsy mahava an'ilay problema dia tsy mandeha makany le olona no mitaraina. Dikan'izany anie zany, raha ohatra zany tena mieritreritra tsara zay manana ny fahefana eto amin'ity fireneny ity, dia tokony tena hoe andiny tena hoe fa maninona le malagasy ny tsy aty aminay no mitaraina fa any amin'ny filoha teo aloha izy no mitaraina. Tandremy tsara fa goavana be zay maninona ilay olom-pirenena no tsy any amin'ny tompon'ny fahefana zay tompon'ny familiana ny firenena amin'izao fotoana izao no mitaraina fa any amin'ny filoha teo aloha président Marc Ravalomanana. Zay le fanontaniana zay. Fa maninona? Fa maninona? Fa maninona? Fa maninona? Nefa dia hoe misy fanjakana eto. Nisy nametra-panontaniana mantsy tany aloha tany mbola tsy teo amin'ny fitorana dia hoe misy fanjakana ve eto? Dia averina amin'ilay fanontaniana satria le nanontany an'izay no eo amin'ny tompon'ny familiana sy ny fahefana amin'izao fotoana izao dia anontaniana indray, averina indray, misy fanjakana ve eto? Manoloana an'ity fahoriam-bahoaka sy ny azo fijaliana lanjain'ny malagasy ity, misy fanjakana ve eto? Fa tena enjana, tena mbola tsisy hoe fahasarotam-piainana ohatran'izao. Dia zay zany ny fandehany. Raha manontany tena zany ny mpitondra amin'izao fotoana izao manoloana an'izay fihetsiky ny olona izay, reo olona mitaraina amin'ny président Marc Ravalomanana ireo anie. Tsy misy olona nomanina zany reo hoe tonga eto président Marc Ravalomanana dia lasa ianao miteny hoe zahatra efa hoe préparé sika tsisy an'izany. Anontaniana daholo ny zay mandeha amin'ny délégation any fa tonga le olona dia miteny. Ary amin'ireo olona mitaraina ireo misy karazan'olona maro, ao ny tantsaha, ao ny tanora, ao ny tsianasa, ao ny vehivavy sy ny rehetrarehetra.
dia zay no zavatra mitranga, mila diniana tsara, mila fakafakaina tsara ary ny zavatra rehetra tsy mandeha ho azy fa misy dikany daholo. Tsy mbola nisy zany hoe fampisina tombola zany ka hoe ataony rehefa mandeha ny délégation natarihan'ny président Marc Ravalomanana dia isy tombola izy an'izao, tsy isy an'izany, fady zany, fady ny tadiavan'ny olona dia hoe famana ny olany fa efa tena hoe zara raha miaina, tena hoe zara raha miaina. Lahatsoratra any anaty gazety anankiray any zao nandalo teny an-dalana teny tena nay tamaraina, misy lahatsoratra any gazety amin'ny teny malagasy milaza hoe hay zany ty fiainantsika malagasy ty tena hoe fitazomanaina sisa, fa tsy hoe tena hoe miaina toy ny olona rehetra ety ambany masoandro zay ty ambonin'ny tany, fa tena fitazomanaina isika. Raha olona maratra zany dia efa renyle tena tazoma amin'ny seroma sy le masinina be, zay sisa amin'ny fiainan'ny malagasy, zay le Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka mila tena azava amintsika izay rehetrarehetra izay. Misy mantsy manontany hoe fa inona foana le olona hoe mitaraina amin'ny président Marc Ravalomanana, misy antony ao dia nazavaintsika teo. Tsy any mpitondra fanjakana izy no mitaraina fa any amin'ny président Marc Ravalomanana izy no mitaraina. Ary tonga hatramin'ny hoe tena milatsa ianao, miverena ianao fitondrana, miverena, milatsa, fa tena maty zay. Tena mariny hoe maty zay io satria misy tena hoe maty tsy lera, vokatry ny tsy fananana, vokatry ny tsy fisiny ny sakafo, dia mamoy ny aina. So mantsy everitsika hoe le maty mivantana vonoan'ny jiolahy na ohatra zany no endrim-pahafatesana eto Madagasikara, fa misy ny maty ankolaka. Averiny indray mpandeha, misy ny maty ankolaka, ary ireo no tena be dia be. Maty izy satria tsy manambola hividianana fanafody, fantatra ny aretiny. Mba nanambola ihany izy, nanaovana analizy, nanaovana bilan hatramin'ny scanner moa zany efa lafo be, fa rehefa vita iny mivoaka amin'izay ilay taratasin'ny dokotera hoe reto ny mahavoanao dia reto zany ny fanafody ahafahana manasitrana an'io. Tsy tafavoaka. Dia rehefa tsy tafavoaka dia maty. Zany hoe maty akolaka zany le olombelona zany. Raha nanambola izy nividianana an'ilay fanafody dia tsy maty fa velona. Fa vokatry ny tsy fananana dia maty izy. Be dia be ny ohatran'izany. Sasandray ny amin'ny toerana lavitra be ihany, tratran'ny aretina ihany koa tsy tafavoaka. Inona mahatonga an'izany? Ny fahantrana. Sitrapon'ilay malagasy ve ara-mantra? Sitrapony ve no miaina ao anatin'io tena hoe fahasahiranana avondreta io, fahasahiranana manara-penitra, tsy fananana asa manara-penitra, fahoriana manara-penitra zany misy eto. Sitrapon'ny malagasy ve zany? Tsy ny valiny. Tsy sitrapony ilay malagasy zany, fa vokatry ny fitongilanam-pitantanana sy ny tsy fahaizana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Mangony fotsiny moa zany ny hoe tsy fahamarinana izay manjaka eto amin'ity firenena ity. Tsy fahamarinana, kolikoly sns. Ka io ne zao raha ny fiainan'ny olombelona tsotra fotsiny dia hoe mazava izy hoe rehefa mangalatra ny any ambony any amin'ny faratapony amin'ny fitantanana any, dia mangalatra daholo hatrany amin'ny farany any amin'ny mbany rehetrarehetra any. Rehefa manao kolikoly ny any amin'ny farany ambony any dia manao kolikoly daholo. Rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ny mpitarika sy izay tompona andraikitra rehetra any, dia mijoro amin'ny fahamarinana daholo ny manaraka rehetrarehetra aty. Rehefa manaja lalàna ny any amin'ny faratapony rehetrarehetra any, dia manaja lalàna daholo hatrany ambany rehetrarehetra any. Zany ny fiainan'ny olombelona zany. Ary ny malagasy dia tena zay mihitsy ny zavatra misy eto. Impiry izay tenenina hoe misy manitsakitsaka lalam-panorenana tsy araky ny tokony ho izy anety, dia mangina fotsiny fa dia hoe k'izay zany no izy, nefa ilay izy mitondra ny amin'ny tsy fahalavorana sy ny fampitehan'ny firenena izany. Dia izay no
hitondrantsika fanamariana ny amin'ny hoe raha mitaraina zany le olona ka miteny zany le olona hoe miverenanao président Marc Ravalomanina eo amin'ny fitondrana latsahy ianao zao amin'ny manakara ny délégation tarita amin'ny président Marc Ravalomanina efa nresantsika teo moa ny faritra sud-est tany amin'ny atsimo atsinanana iny dia mampitahy izy ka mampitahy izy satria tena raha hoe mampiavaka amin'ny président Marc Ravalomanina man zany izy efa nitondra teto amin'ny firenena raha ho avy zany ny fifidianana mandeha ny filatsahako fidiana tsy fantatra firy ny latsaka eo tsika moa miteny hoe milatsaha daholo fa ray ihany ny tompony seza rehefa voaka ny fifidianana ampahamarinana ny tadiavin'ny malagasy ary miambona mihitsy amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao mbola ity le afatry ny efefoka eminy ity ato misy miteny hoe adiditsika ozy no mijoro raisiny andraikitra sationa zany ny efefoka ema no miteny an'izany dia miaraka amin'ny sarin'ireo mpitondra fiangonana efatra amin'ny rahalahy mianaka mametsodrano ny manao ohatran'izao ary misy soratra hoe antsoavo amin'ny vahoaka malagasy zay ny momba an'iny ka hoy tsika teo hoe mila mijoro ary tena ifampiambona mihitsy amin'ity fifidianana indray mitorako ity so dia hoe isy iodikodiny eo na hoe tsy hanaraka ny fahamarinana eo fa tena ambenana mihitsy amin'ity satria tsy te hiaina ao anatin'ny fahantrana intsony ny malagasy tompoko tsy te hiaina ao anatin'izany intsony izy ary tena leo tena inona ihany koa ny ilazana leo tofoka boboka an'izany hoe fahantrana izany sady mbola gadohany no fahafambaraka manerana an'izao tontolo zao mbola kadohany zay ahoana moa ny tsy hoafabarakako Komory tetsy ananina tetsy mba nambanimbaniny ery taloha taty amintsika ny komoriana no mitady fivelomana mitady asa fiariana mivarotra mokary manao gardien mitarika posy sisa tamin'ny faritra varatra rehefa Madagasikara moa zany ny tena hoe maro ny avatsika komoriana satria avatsika daholo reny tam'izany namaivaivanina ery zao tsika ataon'ny komoriana hoe inona ny problema nareo ry zareo indray manontany atsika ary ny lanjam-bola tsika efa resiny volany efa resiny zany ve tsy hamenatra firenena mba hoe tena resitsika tany aloha zao tsika niemitra zay ne dia lay fahantrana zany tena hoe mitondra any amin'ny fahafambaraka ary vao miteny hoe malagasy dia kofiroko daholo tsisy afaka miala rehefa tenen'ny olona hoe malagasy ve dia tsisy afaka miala mihitsy fa ao daholy nananao tsy nentina miezaka manao ny fahamarina dia kofiroko daholy dia afa-baraka amin'ny firenena ty amin'ny manodidina antsika ty resin'ny Komory lavitra be tsika resin'ny Seychelles lavitra be tsika resin'ny Maurice lavitra be tsika Frantsa moa zany département frantsay sy Mayotte fa resitsika dia mipetraka amin'ny fanontaniana resy amin'inona resy amin'ny rehetrarehetra zany angamba ny resahan'ny sasany any amin'ny Facebook sy ny any hoe saina fotsy sy ny sisy fa resy isika resin'ny firenena manodidina dia vao mitatra kely makatsy Afrika ampitaina vome resy tena resy dia mahagaga ny mbola asahina ihany zany ny atao hoe milaza zao any misehatra iraisam-pirenena fa inona ny tena zava-misy eto Madagasikara ka raha ohatra zany le olona le olombelona le olom-pirenena miangavy mangataka maniry mitalao mihitsy raha azon'ny sasany mihitsy angamba nandoalika dia natao zany za moa zany fomba fiteny amin'le fandikanana le zava-misy mangataka mihitsy maniry ny président Marc Ravalomanana na hilatsaka ho fidiana ho président ny repoblika dia satria tsotra président Marc Ravalomanana ho isika efa nitondra firenena dia hitan'ny olona ny zavatra ny farim-piainany tamin'izany tany amin'izany 7 zany rapitainy amin'izao efa nitondra izy ary zay no mampiavaka amin'ny président Marc Ravalomanana
rehefa ho avy zany hoe reto ny ilatsaka ofitiana mety efa nanandraikitra angamba ny sasany aloha ny président Marc Ravalomanana izy mihitsy amin'ny président tam'izany numéro 1 teto amin'ny firenena de hitan'ny olona zany manao fampitahana ny olona hoe tam'izany 300 ny kapoaka vary tompoko tamin'ny 7 300 ny kapoaka vary ary kilaoty ny oatra ny 2 ariary resaka vary fotsiny zay ary zao ohatrinina zao efa fararano ane efa miakatra ny vary aria fa mbola 700 ny kapoaka vary any aminay 700 ary 3 latsaka kely ny raikilao nefa ao anatin'ny fararano zany de misy manararoatra ve sisa vokatra ny tsy faiza mitantana dolo zany rehetrarehetra zany ary ny tsy fanamboarana araka ny tokony izy ny lalana ny mpivarotra mahazo loza misy mihitsy ny tena famaly vehivavy moa zany ny tena enjana be amin'io aloha zay ny zavatra misy ny lehilahy zany tsy de tabataba loatra amin'ity resaka adivarotra ity fa ny vehivavy ny tena miadivarotra satria le rem-pianakaviana mahita n'le kipitsopitsony mihitsy satria na misy différence ny 10 ary eo na 50 ariary de efa maneno zay eo amin'le fitantanana tokantrano de raikitra ny famaliny eny mpivarotra vao maly ny vidiny tiny zao ko ahoana no oatra zao de mifahamaly eo de ozy le mpivarotra hoe io anie tsy miankana aminay fa le any apotany fa ny atody anankiray zao 50 ariary ene mba alainay amin'io amin'le atody zany de ohatrino izy ianao le atody anankiray zao 50 sy 700 efa nahita atodina 700 zay ny anankiray atody 700 ariary aiza ny enana an'izany fa talohan'ny taona 7 tany mbola 700 ny ray amin'ny atody farafabetsany 300 atody ireny atody reny zany le mahazatra dia tsy mitovy mihitsy raha tsorina zany de hoe tsara lavitra ary tena tsara lavitra ny fiainan'ny malagasy tany amin'ny 7 7 tany raha hoe ampitaina ny am'izao zany dia ny arahana hitany zany vokatra tsara zany tontolo ambanivohitra ny angovo tsisy an'izany delestage zany talohan'ny 7 tsisy an'izany zao ny delestage ko iaina isan'andro raha petraka raha nyfanontahina hoe iza raha mifaly amin'ny fisian'ny delestage ngamba efa olona dala sa inona no miteny zay tena faly mihitsy satria le delestage de manapotika ny fiainana io fatapahan'ny herinaratra io vao tapaka eo tonga de kitsaka tapaka indray de enonao mihitsy any amin'ny manodidina any manao hoe tapaka indray le izy de rehefa miverina le izy de ohatra misaintro tokan'izay ny ray tokantrano verina jiro atao vaingana aloha misy meme zao any fa zany mihitsy ny any amin'ny isan-tokantrano tonga de atao vaingana aloha zao amboaraingana ny volo anana zao aingana fa so de tsy fantatra indray zay fatapahany mandeha afaka adiny ray tapaka indray de mandeha de afaka adiny roa sasany adiny roa adiny ray sasany verina indray de ohatra zany foana ilay fiainana tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tsisy an'izany mihitsy de inona ihany keo tam'izany ny lalana fampianarana fahasalamana ny indostria vidim-piainana ny PPN mba zakan'ny sarambabem-bahoaka ny tontolon'ny asa tsy ohatran'ny am'izao ny fandripahalemana tena nezahana mafy de mafy mihitsy mena fitaovana sahaza mpitandro ny filaminana ary nezahana naparitaka manerana ny nosy ny fiarovana ny arem-pirenena ny diplomasia tena norma tsara mihitsy araka ny fitenenana ny fandraharana ny varotra ivelany sisa ny balance de paiement zany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tompoko nety daholy azo lazaina hoe nety mifanaperana moa tsy misy eto ambonin'ny tany fa tena mba tenenina kosa hoe mety de misy ny sasany tena ka naninona rizo no nalana teo tamin'ny 7 nisy niketriketrika tany raha fitiantsika kely nisy niketriketrika tany nisy tsy faly tany zao mantsy rehefa mandeha zany ny atao hoe fahatsara-piainan'ny akamaron'ny malagasy de misy ny tsy faly zany misy foana satria miena le miditra any aminy
io tsy malagasy any fa ny vahiny ihany koa misy tafiditra ao anatin'izany. Kazakaka ianao raha mitaraina any amin'ny président Marc Ravalomanana ny olona amin'izao fotoana izao satria tadidiny ny fahatsaram-piainany sy ny soa nentin'izany régime tamin'ny 7 zany tadidin'le olona le izy dia eo izy vao tonga saina de eo ny sasa miteny hoe zay tamin'ireny eny tena naporsihana mihitsy nandoro-trano tamin'le fanonganam-panjakana tamin'ny 7 zany nisy nanamarika an'izay mantsy tany amin'ny fatra sud-est iny tamin'ny farany herinandro teo hoe matahotra zay fa sao dia malifatiny président Marc Ravalomanana satria zay mantsy le anisan'le nirahana le hoe ndana doriny tiako doriny magro apoteo zao sisy de raha tafaveriny eo fitonana zany ny président Marc Ravalomanana de sao de ataony malala ny anarana zay sao dia malifaty izy nazava mihitsy ny teny président Marc Ravalomanana tany amina radio any na enao an'izay tany anaty fampahalalam-baovao tamin'ny radio tamin'ny farany herinandro teo zany fatongavan'ny sary moa zany aty mandeha mendalana eo fa tany amin'ny radio na enao an'izay de eo ny président Marc Ravalomanana hoe tsisy an'izany amalifaty zany eo ary zaho ozy kristianina zay vita tany de vita fa tena inona ny maha kristianina fa hoe nanao tsinety ianao dia aza manao intsony aza mamerina intsony tandreminy amin'ny sisa tena teny ray aman-dreny zany ary zay le mampiavaka tompoko ny fananana ray aman-dreny mety amaivan'ny sasany zany fa zay le tena mampiavaka mihitsy ny amin'ny hoe fananana ray aman-dreny fa misy ane olole raha tany farafangana zao ny président Marc Ravalomanana am'izao hoe manakara farafangana iny sud-est zany de misy ane olona manatrika eo tena hoe nanao ny rahana izy tamin'ireny 7 reny ny rahana andoro ny rahana anakorotana fa tonga teo izy de hoe tena mahatsiaro izy zany hoe tena tsy nety zay aloha zava-dehibe ny fahatsiarovana ny zavatra tsy nety de mba mety amin'ny kristiana moa zany de hoe mibebaka hoe tsy anao tsony fa le fimpanjinana ny hoavy no tena zava-dehibe ka naporsihana izy tamin'ny 7 nandoro-trano tsy hitany nefa zay vokatra ilay fandoroana trano nataony tsy hitany zay vokatra le hoe fandrobana nasaina nataony fa netika fanapo fotsiny tsika malagasy ko mantsy ohatrany taitaitra zay bebe fo zay tsika de entin'ny sentiment izy fihetse-po no mibaiko matetika de ampanaoviny olona zao tsy misaina tsara de lasa varoboka roboka ataovy ty naratsiana le régime tamin'izany de nanao nyty zavatra tsy manjary rehetrarehetra ty inona ny vokany de le stazy inona ny vokany tsisy asa inona ny vokany atody 570 ny anankiray inona ny vokany menaka ray alina mahery ny litatra inona ny vokany potika ny lalana Tananarivo Toamasina tsy misy mpikarakara inona ny vokany alatra voamaso inona ny vokany alatra tovam-pananahana inona ny vokany mitombo mpivaritena mitombo mifanendahana zany no vokany zany ka ty zany tsika ty amin'ny 7 hoe fotoanan'ny fifidianana dia tena tsapa aloha ary tena mahafinaritra de hoe fa tena betsaka amin'ny malagasy no tonga saina misy miteny mantsy mba tongava saina rery malagasy tongava saina misy miteny e zany tsy mahalala ny tokony atao mihitsy le malagasy efa zao veranga ny fahantrana de ahoana fa ny mpandinika fiarahamonina ny sosiology mahita am'izao fotoana zao hoe le fahatongava-tsaina ihany koa ane tsy voatery hoe hiteny endry fiarahamonina fa efa tonga saina zay fa hitanao zany amin'ny fihetsiky ny olona hitanao zany amin'ny fiainan'ny olona isanandro hitanao zany amin'ny fomba firesaky ny
olona mety tsy miteny izy fa ao anaty sainy ao izy efa manapa-kevitra hoe raha zao kosa ny tena fiainana tsy hipetraka fotsiny am'izao fa tsy maintsy mijoro. Atao ahoana ary reto taranaka manaraka reto? Atao ahoana ho jerijerena fotsiny am'izao ve? Iza ny mpandraraha ho tonga aty Madagasikara, mpandraraha vahiny ho tonga aty satria hoe ohatra hoe atao valy fotsiny jiro mirehitra ao anatin'ny 24 ora ao anatin'ny 24 heures. Iza ny mpandraraha ho tonga aty am'izany? Raha ohatra izy ampiasa vola eto anangana orinasa eto, mba antanio daholo ny zone France eto Antananarivo sy ny manodidina antanio. Fa tena mitombo ny charge, mitombo zany ny vola zay tsy maintsy mivoaka eo anivon'ilay orinasa. Amin'inona? Vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra dia tsy maintsy mitady fomba hafa ianao zany, hoe gropy tsy fantatrao panneau solaire zay ahafahana mahazo angovo akoatran'ny herinaratra ny jirama, dia tsy maintsy mitady charge ambony zay. Zany hoe mitombo zany ny vola izay hoe lanina, nefa tsy tokony ho zay. Ka iza ny mpandraraha ho tonga aty? Satria efa fantatry ny olona any anie. Dia miteny ny sasany hoe ka ny président Ian Rajoelina zao fa niona tamin'ny président frantsay Emmanuel Macron. Matoa zany zareo ny resaka dia hoe tena mitovy ny tady dokanga. Dia izay hoe maninona? Rehefa zavatra ohatran'ireny aloha zay zany amin'ny mampanao gazety, zay dia tsoriny eto fa zay tsy metehatra amin'ny communication an'ny présidence. Hoe communiqué ve no hoe ity dia ity mivakiny eto, hoe ity avy any amin'ny présidence dia hoe io vakio dia ino tenena avoaka malagasy. Ny tena izy raha dia hoe le ratsy hoe tena hoe huis clos anga hafa indray zay fa mba mandinika ihany zay mba nahita hoe miresaky izy ity Xi Jinping filoha sinoa sy Joe Biden filoha amerikanina dia samy maheno daholo ny rehetrarehetra. Tena fanenjana amin'izao raha Ukraine, raha OTAN sy ny sisa zao, tena fanenjana mihitsy. Tena misy tena tsy hoe miady fa hoe mahery vaika ny fampiresahana. Matetika moa zareo amin'ny latabatra dia ny firenena sinoa ato dia ny firenena amerikanina ato dia eo dia tena hoe manao fasefazy Poutine sy Macron. Avoakan'ny olona tena hoe maheno daholo ny rehetrarehetra. Zany le olona amin'izay koa tsy miasa be ny mpanao communication zany amin'ny fiadidiana ny Repoblika Rosiana sy ny fiadidiana ny Repoblika ao amin'ny Élysée raha ny Frantsa. Tonga dia henon'ny olona rehetrarehetra hoe zao ny tao, zao ny votoatin'ny resaka tao miara-maheno. Fa ny antsika tsy maheno fa tonga dia zay soratan'ny any anatin'ny communiqué an'ny présidence any zany no hita dia hoe zay zany. Fa zay marina ve ny tena tao? Zay tena zay ve? Zay voalaza ny communiqué zay ve ny tena tao? Tena votoatin'ny resaka tao? Sa ahoana? Izy koa tsy visite d'état fa hoe rencontre, fionana fotsiny. Zany samy hafa zany visite d'état zany hafa mihitsy ny arifenitra amin'izany tompoko. Tsy mitovy amin'ilay hoe fionana tsotra. Ary iza no nangataka an'ilay fionana? Président Ian Rajoelina ve no nangataka iona amin'ny président Macron? Sa ny président Macron mba te iona amin'ny président malagasy? Misy dikany zany. Misy dikany zany. Zany ny fanontaniana mipetraka avy hatrany. Dia ankoatr'izay, inona votoatin'ny resaka tao? Hoe hanampy amin'ny fifidianana ve? Hanampy amin'ny fifidianana ahoana? Fa inona ny condition? Inona ny condition? Tandremo tsara Frantsa mbola ao anatin'ny vondrona Europeana ihany koa. Ny tenin'ny vondrona Europeana ihany koa mazava. Ny tenin'ny sehatra resam-pirenena zany mazava raha ity resaka fifidianana eto Madagasikara ity. Fa tsy hoe niona Ian Rajoelina sy Macron dia zay dia vita. Tsia. Fa ny hevitra izao tontolo izao ary, ndao atao mihitsy hoe ny hevitra izao tontolo izao, miainga aty amin'ny rafitra isa-paritra sadeka misy antsika, dia miakatra ambonimbony kely, vondrona afrikanina, dia miakatra ambonimbony firenena mikambana,
zay zany efa firenena mikamban'izay fa zao tontolo zao zany ny hevitra zao tontolo zao raha ny fifidianana eto Madagasikara dia tsotra ihany, tsy miova ny lesona efatra amin'izay, tsy miova ny lesona dia hoe ataovy madio fifidianana io, ataovy mangarahary io fifidianana io, rehefa tanterak'izay dia ho eken'ny rehetra io fifidianana io, fa ampitsika hoe ataovy am-pahamarinana io, ampanjakana ny fahamarinana. Ny tompona andraikitra amin'izay rehetrarehetra zay zany dia vahoaka malagasy iray manontolo. Zay ny lesona teneniny zao tontolo zao, fa anjarantsika no mampiatra azy. Tsy ny any ivelana iny ndeha hiambina an'io lisam-pifidianana io, ndeha hiambina an'io bureau de vote io, iraka hijery no alefany. Fa ny hoe ny anaran'ny raha any na diso samy marina ny anatin'ny lisam-pifidianana, ny daty naterahany any na diso samy marina ny anatin'ny lisam-pifidianana, tsy manao an'izany, tsy andraikitry ny resa-pirenena zany, fa andraikitsika olom-pirenena eto Madagasikara. Zany hoe rehefa tena dinihana zany dia misy mesazy ao akolaka na mivantana mihitsy avy any amin'ny resa-pirenena makany amin'ny olom-pirenena malagasy tsirairay. Sarotra ho andrareo mantsy ny teny hoe ory malagasy andana mijoroa amin'ny fahamarinana, ory malagasy inony ty le ato ty raisina andraikitra, ory malagasy amarino ny anaranao, ory vahoaka malagasy adidinareo ny mijoro. Tsy tenen'izany mihitsy ny international, fa teneniny fotsiny hoe ataovy madio mangarahara eken'ny rehetra, mahafoaka be zay. Fa ny kipitsipitsiny anatanterahana an'izay dia ny vahoaka malagasy no manao an'izany. Tsika zany mila sarotiny sy saro-piaro, fa ny any ivelany manampy. Fa rehefa tena hoe mijoro ny malagasy amin'izay le hoe fahamarinana zay tonga ho azy ny fanampiana. Fanampiana ny avy any ivelany. Tsy marina le teny hoe ny avy any ivelany hoe baikona, itsika ihany no mahatonga ny firenentsika hanitra velona eto. Isika ihany no mifanambaka eto. Raha vao misy ohatra hoe teratany malagasy mba lasalasa, mba amboariko kely ny fiteneny hoe mba hoe misongadina eo amin'ny fiainana, mba hoe manana zany, dia iza no mikapa an'iny, iza no manaratsy an'iny. Amin'ny baolina izy hoe takla, io tena teny teknika amin'ny baolina kitra mihitsy hoe takla, fa tsy hoe mamoriporona akory. Iza no mitakla le mpiray tandrazana amintsika, tsika ihany. Zao nefa teny vidina PPN takininina sy takininina, kofona tanteraka mihitsy, kofona tanteraka mihitsy. Ty mba hanaovy menaka 300 ariary. Tsy mahazo zany fa le mandro no azo an'izany eraky ny sotro. Ore olona, zany ve sisa ny fiainantsika? Menaka mandry 300 ariary eraka ny sotro. Zay tsy teny hoe inona fetraka an'izany amin'ny fahasalamana, fa sao dia lazainareo hoe inona koa zany, fa zay ny takatray ozy izy ny sasany. Zay sisa ny takatra. Ka io zany dia anjarantsika malagasy no mandray an-tanana ny fiainam-pirenentsika, ny fiainantsika, ny any ivelany manaraka ihany. Ny ao an-tany ny Andry Rajoelina sy Macron dia mandeha ny communication isan-karazany. Fa zay hoa tsy dia metehatra be amin'izany, tsy metehatra be amin'izany, fa zay zao raha nitady ny hoe fionan'ny filoha Rajoelina sy ny filoha Macron zany zay tsy metehatra amin'ilay communiqué an'ny présidence, draidre tsy metehatra amin'izay zay. Fa mitady loharanom-baovao hafa izahay, ohatra hoe tena any amin'ny Élysée mihitsy no tadiavina. Any amin'ny lampam-panjakana frantsay misy communication, misy communiqué eo, misy miandraikitra ny fifandraisanao. Any amin'ireo gazety isan-karazany saina manjery frantsay. Fa ny zavatra tsapa, tsy dia niresaka firy tsy dia niresaka firy loatra ny fionan'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay zany ny hoe fampahalalam-baovao zany. Misy ny sasany miresaka ihany fa zavatra serana kely fotsiny. Fa ianao nefa rehefa mahita hoe ty mantsy ty loha tsy visite d'état ty fa hoe fionana tsotra fotsiny, ianao nefa na fionana tsotra ary, fionana tsotra, tsy visite d'état fa fionana tsotra hoe tonga amin'ny Paris eo amin'ny Macron Zelensky.
afa mihitsy ny fandraisandry zareo azy a na filoha afrikanina re na filoha afrikanina ty afrika hoe miona amin'ny filoha frantsay hafa mihitsy na hoe fionana tsotra ary zany misy dikany zany fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao fa de tsotsotra fa hoe nyraisan'ny président frantsay de zay no akalazaina sy anaovana aleloy hoe sy tena zany tena efa tsara zany tsara ahoana e inona ny endrik'ilay fandraisana ary ahoana inona ny votoatin-resaka tao inona ny votoatin-resaka tao hoe hanampy Madagasikara amin'ny fifidianana zatra klasika zany fa hanampy fa inona ny fepetra de ahoana ny Îles et Parses tsy aiza tsony zany Îles et Parses zany hoe atsangana ny commission mixte tamin'ny oviny iny mba tsidika satria efa hiditra ny namana fanira zafy manantany hoe date limite tamin'ny 26 juin 2020 satria tamin'ile hoe empolo taona ny verena ny fahaleovantena de hoe atsangana ny commission mixte efatra any amin'ny 7 2019 tany resahana an'io ka le izy eny tsy tafavoaka fa tsika tsy tompony ampitsy fa nisy an'ireny covid reny de zao isako misy zavatra hoe tsy mandeha eto amin'ny firenena de io ady any Ukraine io foana no vetesina eto io covid io foana no averimberina eto ka tsika tsy inona tsy nanapoka ianao hoe anapony aretina fa ianao ny mpitatany ny amaolana ny tadiavan'ny vahoaka na metrahan'ny vahoakanao eo amin'ny fitondrana fa tsy ny anilika sy tsy anentsika amin'ny mpanohatra sy tsy anadio tena tsy zay no andrasan'ny vahoaka aminao fa le teniny tany amin'ny fianianana nanao hoe hikatsaka mandrakariva ny mahasoa ny vahoaka hikatsaka mandrakariva ny mahasoa ny malagasy fa tsy hoe hialabalako rehefa hoe misy aretina na ohatra zany cyclone zao alefa n'Andriamanitra eto foana isa taon'izao ka inona anao taonao eo tsy maintsy miatrika ianao ka le covid tsinona tsy napozina fa nga kosa moa de isy anapony aretina rehefa pitarika raha ngaty tsy izy an'izany fa ny vahoakanao jereo le vahoaka efa mijany tsy fialana baly zany président Marc Ravalomanina tsy mba nanao an'izany mihitsy tamin'izy nitondra amin'ny firenena zay samyseny am'izany eto tsy nanao an'izany izy hoe misy problema de hoe hiala bala ve mitady vahaolana foana izy ohatra amin'izany io jirama io ka mitady vahaolana izy de hita ny vahaolana nga nisy délestage zany ka honany ianao amin'izao fotoana no délestage ohatra ny sakafo maraina tandro hariva ohatra ny fanafodin'ny dokotera maraina tandro hariva misy kadoany maraina tandro hariva alina ohatra ny tsisy fanafodin'ny dokotera an'izany raha tsy hoe re mihinana fampidinina fanany isaky ny adiny eniny reny anga zay le izy zay ka io zany anjarany tsiraray no misaina tsara sy mandinika satria taona ny fifidianana ity fatatsika aloha zany zao de hoe fifidianana 3 ary ny devoir manaraka an'izay tsy tenenina fotsiny hoe fifidianana madio mangarara ekeny rehetra anjaka ny fahamarinana ny devoir ho an'ny rehetrarehetra de ny fijoroana sy ny fanaraha-maso tena arak'izay tratra fa de ifampiambina eto zany inona moa dikany hoe fampiambina tsy hoe ratsy zany fa hoe mailo ary manaraka amin'ny tsipiriany fandehany io fifidiana io raha vao misy zavatra tsy mety tonga de mijoro samy teny hoe tsy mety ty rehefa tsony olona ny anaranao de aza manaiky sy mombamomba anao ny daty naterahanao lasa ny tanora kely ianao sa teren'ny olona lasa tsy amin'ny taonanao fotsiny tsy mety zany efa fantsahana zo zany rehefa manitsaka zo anao zany de manitsaka ny lalàna iraisam-pirenena zay nekenao zay le izy eny ary miarabany namana fanira zafy manantany tonga eto amin'ny miara-mononja MBS Radio Mada Ndahoary miarabany irina sady misaotra ihany ko nanokatra ny fandarina tahaka izany dia miaraba any namana teknisiany josa sy faly eo ambadika ao faly tsy de salama de tsy afaka de metsiketsika be firy androany satria tratran'izay tsy fahasalamana zay rehefa ririnina tokoa ny andro de miovaova ny toetrandro de misy ny mahazaka n'le mafana misy ny
tsy mahazaka tamika le fivana mangatsika de misy orana mandehandeha ny atsefatsefany iny de tratrany tsy fahasalamana de mirarosoa ny faly isika rehetra mba ho salama tsara hitako miaraka amin'ny aminy ao ambadika eo iarson sy ny ekipa rehetra ny ambony any raha zanklasirtany ny mpiara-miasa hatrany amin'ny radio madame arabantsika rehetra ny mpeno manerina ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina tolorako araba manokana monsieur Hubert any Antsirabe any ny mpanaraka antsika any Ambatondrazaka ny Tsimondrova madame Lalao sy ny ekipa rehetra marobe ianareo no nangataka an'izay kokoa zay any ampany any any ko andrefana dia hitately arabaina miaino izy amin'ny anala ny FP ny fanarahantsika amin'ny tambazotra sosialy satria ny tambazotra sosialy dia haitsika hoe misy karazany maro no fampitakafatra sy feo sy sary ny TikTok, ny Instagram, ny YouTube, ny FB sy ny sisa fa de izy ty moa zany tsy hita mihitsy rena hoe ahoana nanaovana an'izy ty satria betsaka amintsika manontany la ny aiky ny ekipa atao amin'ny MBS satria ratsy de ratsy zany zay zany ny azo amin'ny tena anazy ny connexion ratsy de ratsy mihitsy zany tolotra ho an'ny eto Madagasikara de tsy tomombana tsara ny fandraisantsika ny fandaharana zany raha ny avy ety aminay de manao arak'izay tratra sy zay ho vita ny ekipa rehetrarehetra fa eo amin'ny fampitana azy any amin'ny sehatra rehetrarehetra am'izay fomba andraisantsika zany na io FB na YouTube zany de tapatapaka ny sary tapatapaka ny feo zay tsy miankina aminay averiko tsara tsy miankina aminay na ny teknisiany eto amin'ny MBS télévision sy radio raha ohatra ka tsy mahazo ny sary sy ny feo tsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra ohatra na ny radio zavatra afo zany am'izay mety ho fatapahana fa mikaraka ny lafin'ny teknika zany de mandeha tsara ny fahazoantsika azy fa eo le fandefasana zany le sary zany sy le feo no misy fahatapahana am'le fandraisana ratsy de ratsy efa mikarika hevitra fa hatreto zany sahirana io tsy ny fandarantsika ihany fa na ny vaovao arany de tratran'izay ihany ko ny fandarana zany malaza koa de ohatran'izany tsy lasa tsy tafapita le fandarana amin'ny fotoana tokony hoe amfasantsika azy ny antony de zay faharatsy ny tolotra eo amin'ny serasera ara-satelita na anjanabola na zay efa amsehatra avo be moa zany resahantsika zany ka ialana tsy indrindra raha ohatra ka hoe ratsy ny fandraisantsika satria ny namana teknisiana rehetra arak'izay tandrefy azy de tena miezaka tena manao fa eo amin'ilay hoe tsy miankina amin'ny MBS sy ny radio mada de fa izy tsy miankina amin'izay dia any amin'ilay orinasa sy lay opérateur zany zay marimarina kokoa zany zay mpamatsy am'ireny resaka tararoa zany de zay fizarany vatovavy sy fitovonany zay efa faritra ray fitovonany zay miaraka amin'ny vohipeny manakara Arikongo dia tany fitovonany na natanterahana zany congrès-paritra zay nataony antoko tika Madagasikara zay congrès-paritra zay azava ho azy rina taorina ny tany Boeny ny Boeny zany dia Mahajanga Soalala Majanga 1 Majanga 2 io zany Soalala Mitsinjo Ambatoboeny Marivoay reo zany distrika mandrafitra ny Boeny ka taorina faritra Boeny dia nitodidoha tany faritra atsimo tsinanan'iny zany na ny Grand Sud-Est iny zany ny rehefa avy tao manakara ny Filomarika Ravalomanina omaly nanao fiaonambe tao farafangana ny tao farafangana zany dia tsy congrès natao tao fa fiaonambe zay zany natao tao ohatran'lay natao tany inona moa zany nisy fiaonana anankiray zay natao tany Ambatoboeny ihany ko tany nandehana Filomarika Ravalomanina fiaonambe no tanterahana tany ka fiaonambe zany no natao tao farafangana ny enona zany ny hevitr'ireo vahoaka ary tena tanjozotra ny mpaneho hevitra tao farafangana ohatran'ny tao avaradrano koa feo avaradrano misy lay nitadidiko satria faritra Analamanga iny hafa fa avaradrano district misaotra andrina mihitsy napatsy am'izay tahaka n'iny zany le natao tao farafangana dia nitanjozotra mihitsy ny olona metraka fanontaniana tena ilaza ny heviny amin'ny Filomarika Ravalomanana hoe nandritry fotoana ny elanao nge Andriamatoa président zao ny zavatra niaina ny vahoaka malagasy
sy ny hoe tena mialatsiny mifona monsieur le président ohatra n'le zahatra nitranga tany Sambava sy tany Ambanjy iny rina misy nandoalika misy tamin'ny président Omar Caravalomanina tsy hoe inona moa fa mitantara fotsiny zany tsika satria fe zany hoe tena ifonanay nanay sotranao teo amin'ny fanjakana ny fitantanana firenena fa voafitaka zahay président moa mazava be ny azy hoe eny tsisy tsinonareo mihitsy mifoatran'ny olona voafitaka daholo ianareo fa zao hanao fiangana vaovao na nouveau départ isika zany de ohatran'izay mihitsy ny zavatra nitranga zany ny tao manakara ma hoe congrès party azy dia misy dinika samy hafa natao tao de misy résolution natao tao nyresahana tao de misy fandraisam-pitenenina avy amin'ny squad marobe de tonga tao daholo raha azo everina fa olona na hoe faiseur d'opinion faiseur de roi any amin'ny tanàna reo mpanetana samy hafa sy reo mpanao politika any amin'izany faritra fitovinana zany dia saika tonga tao manakara zany satria misy avany vohipeny misy avany kongo tonga tao alefatsika eo zay rehefa avy eo fa ny tany farafangano ia nanamarika an'izay le filaran'lay mpaneo hevitra maro de maro mihitsy mpaneo hevitra ary Filoha Omar Caravalomanina moa zay maha président Omar Caravalomanina azy le fananana n'le capacité de écoute zay hoe aleo aneo hevitra daholo reo zay tokony aneo hevitra de navela naneo hevitra zany ka zao aloha zany no alefatsika dia aleo iainantsika ny ambiance tany manakara mety misy na eno mety misy ny tsy naheno mety misy naharaka tamin'ny fahita lavitra tamin'ny vaovaon'ny MBS zay nitanteriny Iasin'Andriamalala sy ny namana Pakasarytsika any fa mety misy ihany koa ny mbola tsy naharaka izany eny tsy lavitra zay koa reo nijery tamin'ny alalan'ny Facebook zany ny vaovao mivatan'ny MBS io le niresahanay teto hoe misy somary maisatra ihany fa azotsika azy amin'ny alalan'ny connexion averiko tsara connexion hoy fa tsy hoe olana ara-teknika avy aty amin'ny MBS fa resaka connexion zany ka mety tsy de naharaka tsara tsika fa andaso aloha ho averina amintsika ny ambiance zay ny tranga tany manakara tamin'ny fandraisana Filoha Omar Caravalomanina tena nafinaritra izy tia de hoenotsika satria ny tao manakara zany no nanokafana ny fitsidiana sy ny congrès party zay nototsainy antokotiko Madagasikara any amin'iny ilany atsimo atsinanany nosiny ndawara Joshua Sifaly aza manaiky ofitana intsony anareo amin'ny fifidianana ho avy mandraisa andraikitra ary arovy ny vatonao sy ny safidinao afatra ny antefa ho an'ny malagasy tsy ankanavaka nomeny ny Filoha Omar Caravalomanina natao manakara izany mila miverina tsy maintsy averina ny vahoaka ny fahefana ary efa miverina vahoaka ny fahefana anjaratsika anjaranareo no misafidy raha mbola nandrakanana ndray na mbola voafitaka ndray mino afa-tsy izay tsony mahalala tsara mahay tsara mavita tsara raha miaraka sika miasa miaraka satria tonga ohatr' zao fanombohana fa miasa miaraka ny tena fahombiazana de matoko iarinareo matoko inareo i aminareo eniko daholo tena manindry no apoko mihitsy ny zavatra tantarainareo anahy tena hitako mihitsy le renim-pianakaviana mitaraina indrindra koa moa zany am'izao fotoana zao de tsisy aniko hoanina mihitsy azoko moa de sina an'ity hoe vatitsinjy vanitsy fitaka be io tandremanareo tsara fa ny zavatra omena fotsiny ny zavatra omena fotsiny zarazaraina fotsiny misy zavatra ambadika izay tandremana tsara tandremana tsara tsy afaka anao nininy tsika raha tsy azo aloha ny fahefana fa raha vo azo ny fahefana mametoka anareo raha vo azo sika ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana vetivety kely io zavatra faindady io tsy mila porofoina intsono ia aminareo hoe maio sady tsy mahay za mbola forme be zao amenareo le kanto zao mbola ao tsara mametoky ataotsika io ataotsika gaga talanjona daholo ary reo zay olona mbola mijerijery fotsiny manapa-hevitra raha mbola ty janona am'izao fahoriny zao na ty iova
afa hovaitsika ao anatin'ny fotoana fo io ary voovy io matoa amin'ny tenanareo zany voovako vola kely vazamietsika tsy havita taona na t-shirt na lamba hoany na koveta tsy tokony horoboka amin'ireny isika satria ny fanomezana tahaka ireny tsy maintsy misy takalony ary hovidintsika malagasy lafo ao anatin'ny 5 taona manaraka indray izany. mino sy manantena ty ankehitriny tya fa tsy mila porofona aminareo tsony fa samy afaniny fahaizana amin'ny tantana satria tena nanao araka izay tena fitiavako satria tsy nanavakavaka mihitsy ty zanakoranina na ty zanakoranina na nisy raha nyteny tany amin'ny fariparitra tany président manavakavaka tsy manavakavaka tiako ianareo tiako daholo ny ankizy mitanjona ny kendreko tamin'izany dia hoe mianatra daholo ny zanaky malagasy rehetra 2.9 ny mpianatra mianatra daholo ny zanaky malagasy rehetra raha niala tao tamin'ny 7 dia fantatro ny salanisy ny fitombon'ny arkareny fantatro ny salanisy ny fianarany zanaka ary indrindrindrindra fantatro ny asana atao tamin'ny tatsaha na vita lalana 9.9 kilometra 20 taona 7 kilometra mpavena 7 kilometra ny goudron vita tsy mila porofoka aminareo tsony tsy mila miteny lava be fa mijery anareo za koa mijery anareo dia mifampatokotsika zay ihany ka tandremana tsara ny fameza toky tsy anjara tsy manjary tandremana tsara ny fitapitaka etsero satria ratsy sy kely lalana firy ny sekoly vita firy ny toeram-pitsaboana nataotsika satria anangana firenena vanina ny tanjona atao tsaiko zay nanaovantsika ninihira iny anangana firenena vanina tsy naka mihitsy hoe tiny nalaindada samy miteny na aiza misy volako na aiza misy azy efa nanana dia za raiky to amboaka malagasy lefa nanako anasoa ny mpiarabelona fa tsy nieritreritra mihina ny akorery fa teoriana tonga le fisainana ratsy tao anatin'ny sasany tonga le fielonana za tsy naninona mihitsy za mbola izao amenareo an'ty akansia dia faly be mahitanareo dia faly be fa jereo ake reto mahazo ny vahoaka tsy oatra zao nareo tsy oatran'izao isika raha nitoy tsara nizaka natao tamin'izany zany anefa ny sotanteraka raha tsy manana faharetana kely ianareo manana faharetana kely dia tany daholo ny olona isoratra anarana dia verifie tsara ny anaranareo fa ny kely olo tsy tery lalana ary maily daholo sika rehetra mino aho matoky aho fa isy tsara ny firaisankina ary dia eto aho zao mahita hoe hafa vao manakary Congrès patry ny Antokotimo fa 400 hitinto aterahana teto fitovinany androany ity. Ny voalohany volana Jolay kosa ny Congrès national ny Antoko izay ao tanterahana any Antananarivo andravonana ireo hevitra rehetra voangona nandritra an'ireo fitetezam-paritra ireo. Dia misaotra ny Josoatsika manao relais amin'ny faly zany satria araky nambarako teo hoe dia tsy informe namatsika dia mirary fasitranina ao amin'ny falitsika zany sady mbola mikaroka koa namana teknisiana rehetra inona mahatonga an'ity resaka réseau connexion tena misatra be ity zany amin'ny fanarahantsika ny fandarana zany fa manao antsy foantsika ho an'ireo opérateur zany mba hijery an'izay satria mendrika mba ahazo an'izay hoe tolotra eo amin'ny lafin'ny tambajotra ho tsara zay ny rehetrarehetra tsy isika eto amin'ny MBS any fa nisy atokantrano zany raha ohatra hoe 5G na mpanantenana dia mba 5G retoboko omena sy atolotra ho an'le malagasy raha 4G le izy dia mba 4G omena fa tsy hoe 3 na 2G no omentsika zany mba hafahafa ihany le izy sady ny MBS any mandoa vola izay indrindra le izy ny olona mpanjifa mandoa vola mampanjifa fa tsy hoe raha atao sy akory io tokony mba azo zavatra hositrahana ara-dalàna tsara zany ataontsika parenthèse iny satria isika moa zany mangataka an'izay fiara-miasa matotra zay ho an'ireo zay ampamatsy ny tambajotra zany iny tany manakara zany le kabary nataon'ny Filomaro Karavalomanina tena
za nisan'ny mpanaraka foana filomarika ravalomanina ny am'izay leny rina ihany ko moa zany manaraka ny filomarika ravalomanina arak'zay tratra fa any am'reny déplacement eny afaritany reny fa tena président marika ravalomanana zany a tam'ty tany manakary ty tena nisy faneho-kevitra tena nafinaritra be rina teo a lay fanazavany président lay fijoroana de hoe hivelan'ny adevitra lay voizina ty ambadika hoe raha tonga eo ve président tsy valifaty raha tonga eo ve ny président tsy ohatran'izao sisisy fa mivoaka ivelan'zany ny filomarika ravalomanana ary efa napetrany foany zany hatram'izay fa goavambe ny teny filomarika ravalomanana ity za mbola eto ty am forma tsara aingana be ny anarenatsika ny firenena fa bon ampy zay fotoana nanapitean'zay tiako daholo nareo izy tiako daholo nareo zay filomarika ravalomanana inona moa ny tadiavintsika mihoatrin'le hoe nampianatra ny zanaka malagasy ny filomarika ravalomanina ary tao anatin'ny objectif ny filomarika ravalomanina de hoe 2.9 zaza malagasy de mba tokony hianatra daholo afa zany le resaka scolarisation afa le resaka alphabétisation riny le scolarisation zany de hoe le fampidirana lay zaza malagasy hiditra any an-tsekoly zany hoe tokony tsisy zaza malagasy tsoka any am-pianarana tokony tsisy zaza malagasy tsy hianatra noho ny fahasaranany ray aman-dreny noho ny fahakamono lay zaza noho ny tsy fananana fitaovana noho ny tsy fisina fotodrafitrasa noho ny tsy fahampin'ny fiofanana ho an'ny mpampianatra de reo zavatra dimy reo narindra ny fitondrany marika ravalomanana zany mba hahafahan'le taux de scolarisation miakatra tsara araka ny fomba ara-dalàna de nezanana ena koa le taux d'alphabétisation hoe tsisy an'zany tsy mahay mamaky teny sy manoratra zany de inona le izy nitadiavina atao anatin'izao na ray aman-dreny aza de zao ndao ampianariny tony ray aman-dreny tony nisy an'zany nge tamin'ny andro filomarika ravalomanina riny marobe ny ray aman-dreny nanala CPE nanala BPC nanala baka fa misy koa ray aman-dreny ny everina fotsiny hoe zava-dehibe ny ahafahany mahay mamaky teny sy manoratra de nitsatrarina atao anatin'izany le hoe ndao aprisiana ray aman-dreny mba hanana fivelomana tsakany sy andava ka mba hanana motivation izy na farisihana hanana courage izy hampianatra ny zanany de zay le 2.9 ny teneny président marika ravalomanana io iny le hoe azo tsapahitana na azo refesina ny indicateur rehetra miresaka an'izany ny statistika rehetra miresaka an'izany tsy ho azo 92% io am'ilay hoe nezahana nomena fampianarana le zaza malagasy raha tsy eo le infrastructure raha tsy nomena fiofanana amin'ny mpampianatra raha tsy nampitaovana reo sekoly rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana raha tsy nomena kit scolaire ro mpianatra mba azotianatra iny teneny filomarika ravalomanana iny le izy de zava-dehibe koa tao anatin'ny ambaran'ny filomarika ravalomanina hoe ho an'ireo mbola mijerijery manapa-hevitra ndao hiaraka aminay mafinaritra be mihitsy zany fehezanteny zany ndao hiaraka hanavitra an'le firenena ampy zay ny fotoanan'ny andrasandraso ampy zay le mbola mitazatazana mila manapa-kevitra tsika président marika ravalomanina nitondra an'izay zany hoe lay faneho-kevitra zany tena hoe mametraka foana lay ray aman-dreny maneho hevitra tsy olona taitaitra mahita vahoaka ary zany fahitana olona marobe zany efa fiainan'ny président marika ravalomanana olona tonga aminay-pony olona tonga amin'ny fahavitriany olona tonga amin'ny détermination zany hoe amin'ny fahatapa-kevina fa tsy olona taterina tsy olona mena vola tsy olona mena lambahoany tsy olona mena t-shirt tsy olona tambazana vary tsy olona tambazana arasana hena andrasana hena tsy olona tambazana tombola tsy olona homena vola kely hosolona frais fa tena olona miala vola avao posy mihitsiny mahatsiaro mahafantatra hoe zao no nataony nga marika ravalomanina tamin'ny fotoana ny tantanina ny firenena de reny izy reny de zao ndray tsika zany zao de hoe ahoana mba témoignage ny olona avy any amina toerana hafa de vohipeno eny tsika zany satria vohipeno ao anatin'ny faritry fitovinany ry narabe mananjara
de hoe notsika ndray ny feo ny vahoaka sy ireo tompona ndraiky te tamin'ny vohim-pena mitantara ny fomba fahitany filomarikaravalomana ankehitriny mitantara ihany koa ny zavatra ny ainana tamin'ny fitondrano ny filomarikaravalomana ary mieritreritra ny amin'ny hoavy ny amin'ny hoe mbola azo atao ve manavitra amin'ny Madagasikara amin'izao situation be zao de ohatriny hoe izy ireo sady mametraka fanontaniana no mamaly ihany zay nge le mahafinaritra lizy le olona mametraka fanontaniana hoe dada mbola ao tsara ve anao dada any ve le vaolana nentinao hatramin'izay de izy any mamaly rehefa avy eo ie fijerina ianao de mbola any aminao ny lakile Madagasikara de ny enotsika zava-misy tany vohim-peno Josoa isainagny am'rasatagnana ny lakilasy sisy zany lakire androatana zany isainagny lakilasy sy misy tableau androatana tena lasaka kanterena misy ny vahoaka ny vohim-peno Andriamatoa Filoha magnaraka an'izay amin'ny resaka tontolon'ny fambolena sy ny feom-pena tadidy tsara tamin'izany Andriamatoa Filoha satria ben'ny tanàna papako tamin'izany tamin'ny nitondranao ao amin'io merany ivato vohim-peno nagnamboaranao ny feno vola io tamin'izay fa iay mbola kelikely efa nasapategna moako fa taoana fa ny rarina Andriamatoa Filoha nisy teninao zay tamin'izay ny teny hoe raha mbola misy foana ho izy ny farany de sy foana ny fanantenana tonga fanantenana iay zao Andriamatoa Filoha ary velombolo ka matahotra gn'andeha vohim-peno zany Andriamatoa Filoha fa volona ny vahoaka ny vohim-peno ragnandria andany andao ary izay zao angamba mety maromaro ny mpiady aminay ao matoa niditra Andriamatoa Filoha matoa hiditra nefa iady izay kanefa sy vitanay izay laseo anao raha sy misy fanapa-kevitra anao ho eo fa hoidiranay am'izay Andriamatoa Filoha magnenga anao ka mipody koa data aba raha efa nidirany io sy mila miamitra koa isika entsika araka reny fa tena feno fanantenana fahavononana reo ponina zay mitafa amin'ny filomarikaravalomana ary zay le tena tanjaka le antoko tiako Madagasikara raha misy antoko zany am'izao fotoana zao tena mahavita zay fiaonandehibe araky ny voatondro ny lalàna zay hoe ny assemblée générale ny fanaovana congrès national io moa statuen'ny antoko mamaritra an'iny de anisan'zany antoko tiako Madagasikara de mieno reny zao olona avany vohim-peno enona tsara nyfanioka avo fandrasiko hoe enotsika indray ny avany Ikongo zay zany le faritra fitovinany aminy Ikongo ndray raha Josoa vetivety raha izy zany districtny Ikongo zany dia anisany mba nampisongadina anazy dia ny fitondran'Andriamatoa Marikaravalomana raha nisy ny première république de tamin'ny première république zany mba nisy ny foto-drafitrasa nanasongadina ny Kongo deuxième république tsisy ninoninona fa natao toerana fangalana vato i Kongo troisième république am'izay avy Andriamatoa Marikaravalomana ny tegnanay moa niara-dia taminazy sy mba mbahoaka tamin'izany fotoana zany dia sy fola tagnanan'ondro fa de zay zavatra nangatahana tamin'Andriamatoa tamin'ny fitondran'Andriamatoa Marikaravalomana dia azo ny tegnanay daholo raha sy hitanisy aho tribunaly ao Kongo gaga angamba anareo fa gaga mihitsy hoe isambava aza reny vohitra ny région vao tamin'ny ty vo nahazo tribunaly nefa izahay 2005 dia norina tao Kongo ny tribunaly tamin'andro n'Andriamatoa Filoha Ravalomanana norina tao Kongo ny hôpitaly fandidiana niorina ao Kongo Broncisco mba nandeha tagny Ambalavao aho zahako ny Broncisco tamin'ny première république mitete ninay Kongo tamin'ny andron'ny Filoha Ravalomanana vita tragno étage manara-penitra sara ny lalagna dia
azo nandehanana tomobily ary nisy olo anankiray zay raha ny teny fa hoe tamin'ny andron'ny président Ravalomanana efatrady ny hozy ikongo ifanadiana. Kaiky hainao avao mozakan'izay io amin'ny hery zareo agny misy ny olo io hainareo ngamba ny tiako zakaina efatradiny zany hoe no hainanjihanana mandavatagna ny lalagna ikongo efatradiny tonga ifanadiana ikongo ankehitriny ahaizao na visivisy anay zao maro ny hainlianjegna handeha toy zay tena maro ahay dia bahay zao dia tena tahitandada fa nino ny lalagna aminay agny anareo ka moto ny anjihanana ikongo ifanadiana roy aligna sy roy hesy ny location ny moto 92 km ka noho zany ahay koa dia sy handrisy fagnatenana anao amizao fa dia mba hiezaka ahay mba mbo tsy zay mba fantatray koa amin'ny fandaniana anao fa ny fantatray dia filoham-pirenena anao 2024 ary hoe mitodika amin'ny sena mianakabo koa asika mako mahavoasika fanaovana politika eto Madagasikara dia magnaraka raha maresaka ny siana laha misy raha maresadresaka diagny zay ero aza tahakaly ny fiainana 5 taona ny vola 2 zalahy mizaly any siana zao zalahy iaho any ka ban sy nahita raha koatra ny toeny aho hoy ny mpagnoby aminay an'izay sy ba nahita raha koa itoeny aho fizalienany zao. Ny rem-pianakaviana hitantsika teo dia solomamoaka ny Madagasikara taloha vavitao ikongo ramatoa lalany Irina Brigitte tena reny zany le sady mampatsiahy zay zany ho atsika tanora teo aloha zany mahafinaritra be ho any sary rehetrarehetra zay nivoaka teo dia hoe lay fisina tanora tena tanora maro be mihitsy na tany Manakara eta amin'ny farafangana ihany koa io moa zany na tany Mazangana tany amin'ny Génale rehetrarehetra rina arak'izay hitantsika dia fiaino amin'le assistance na jeune zany zay tonga miatrika an'le congrès partra eta amin'ny fotoanandro ihany koa nanao redynamisation tsika tamin'ny heritaona dia tonga reny olona reny fa lay fampatsiahivana netiny solomamboaka teo aloha lalany Irina Brigitte iny dia mampatsiaro zavatra maro be hoe le zava-bita n'le filoha Marc Ravalomanana tao zao nahazona n'le tribunaly tao ihany koa nahazona amina fotodrafitrasa maro sy nahafahan'le vahoaka tany aina araky ny tokony izy amina tontolo ny fambolena sy famoaham-bokatra no lay faiza mitantan'le mpitondra zany io tsisy oeraoera dia le solomamboaka nampatsiahy azy hoe tsy mbola nahita zavatra ohatran'izao fijaliany zao fa ny ainana lafin-javatra maro zay ary tena ny aina le distrika misy anay fa amin'izao fotoana zao rina lalana 2 kilometatra ny frais moto 2 alina sy rahetsy 120 000 ariary izay tenen'ny député teo ary tsy vita tsisy mikitika le lalana atao sopotra fakana vato izy ikongo fa tsisy mirehitreritra mihitsiny hafa ny tamin'ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana zay tena mba namme sitraka ary namme asina n'le solomamboaka le tompona andraikitra sy le olombofidy sy le olombotendry reo nomena fahefana any amin'izany district zany miaina anie le district sarodalany efa nainotsika hevitra zany hoe nisy fotoana R12 tonga tany Nosy Anala lanina 70-80 kilometatra eo Nosy Anala tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana tonga nakatrelona tany Marilambo tany Antanambola Manampotsy tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana fa amin'izao fotoana zao mbola misy fiara be mpanao lalana ary ao Nosy Anala eo tsy tafahala ao rina 3 andro makany Nosy Anala imazinetsika an'izany le fahavoazana vokatry ny nataony ty fitondram-panjakany ty ina fa manakambary rina na eny tsara amin'ilay efa nihokevitra teo amin'izay zany misy solotena zany Manakara dia za izy no nandray an'ilay congrès partra fitovinany fa teo ihany koa vohipeno na nionievony teo resaka lakilasy resaka tombontsoa azo ny mpianatra resaka fahasalamana resaka famoaham-bokatra na akondro na kafe na vany sy ny sisa dia ny aina le tatsa tsy tatsa nangataka tsy tatsa fadiranovana tsy tatsa mitebiteby amin'ny tsy fandrimpalemana fa tatsa zay tena azo lazaina fa manana maizy azy ny tatsa malagasy
nampitsahivondra roa zany tao anatin'ny congrès patry ny antokotiko Madagasikara ary manimanina zany le tatsa fa am'izao fotoana zao very daholo zany rehetrarehetra zany ka nandinika tsara mihitsy ny le fitenenana teo zany ny tena na tany vohipeno na ny tany manakara nandinika tsara dia zavatra tsapa hoe le olona mihitsy no miteny le olona mihitsy no miteny misy olo mavavoaka teo aloha tao i madame Brigitte misy tanora teo anteny tao milaza ny fahatsara-piainana tamin'ny fotoana nitondrany ny président Marc Ravalomanana ary milaza miara mahita ihany keo ny fampitehana am'izao fotoana zao sy ny fahasairanana iainan'ny olona ino zany efa mahazatra fa mifanontaniana lehibe zany fanitsy am'izay de hoe inona mba tatitra tonga any am'retom-potony reto inona ny tatitra na hoe inona ny fitenenana ny zavatra iainan'ny vahoaka ny rehetrarehetra any tonga any an-dapany lapa tiana tenenina amin'io any amin'ny fiadidinan'ny repoblika sy any amin'ny fiadidinan'ny primature inona mba zavatra tonga any inona ny tatitra tonga any zay zany ny fanontaniana satria raha nytenen'le olona teo zany tsisy zavatra mandeha mihitsy lalana 20 kilometatra ikongo ifanadiana dia tena hoe mampiteny mona am'izao fotoana zao nefa taloha lamina tsara ny fandehana teo ary raha ikongo zany sy fanadiana zany tena iainany zany tena fototra ny fampandrosoana any am'zany de ny lalana rehefa tsy misy lalana rehefa ratsy ny lalana de vitatreo ny fiainam-bahoaka any Kongo ary jereo ane na ny député teo aloha député any Kongo teo aloha madame Brigitte io na ny député Madagasikara lany tao Kongo am'izao fotoana zao de mitovy ny langaziny mitovy ny fitenenany momba ny Ikongo samy hafa ny atao firehana politika fa rehefa milaza ny zavatra iaina ny vahoaka de mitovy ny solombavam-bahoaka ny Ikongo am'izao fotoana ny député Brunel tena tsy mitsitsy fitenenana mihitsy mamatramatratra mihitsy ny fijalininy zany antsoina hoe Ikongo zany io ihany koa ny député teo aloha madame Brigitte ny teny ihany koa hoe tena tsizy mihitsy ny fiainana any amin'izao fotoana zao de mba hitan'le mpitondra ve zany ankehitriny sa le tombola ny mamaika azy sa le fety no mamaika azy zao avy ny 20 jona hoe ny fiverena ny fahaleovantena jereo tsara le fety no mamaika zany ao anatin'le fotoana fa le tena voto atikevitra adino le tena voto atikevitra foto-kevi-dehibe joroany lay datiny 20 jona sarona fa sariny jiro sariny podium sarony fetifety isan-karazany ka tsy mahagaga tsika raha ohatra an'izao miteny ny olona any am-potiny any hoe zao mahazo anay zao mahazo anay raha nandritra ny 5 taona latsaka ane satria 5 taona latsaka zany zao nyty régime tiny teo no hoe nainieno mety misy hoe mizahatra sokadiny fa tena tsisy mihitsy inona ary zany zao mba zavatra hoe positif tamin'ny zavatra hoe tenenina teo zany na ny tanora ny teny teo ny solombavam-bahoaka teo aloha ny teny teo solo tena mbahoaka ny teny teo le any poto mihitsy inona moa zany fa de hoe tena fijaliana de manoloana an'izay rehetrarehetra zay zany dia mazava tsara hoe na ny mpitondra no tsy mampiraika azy zany na izy revo amin'ny zavatra hafa revo zavatra hafa maharevo any zavatra hafa no mamaika azy inona ny mamaika azy ny zara elo ny zara koveta ny zara varitsinjo ny zara mizara am'izao zay no mamaika azy mba te hiseho izy eo anatrehan'le vahoaka hoe tena miasa nefa tsy miasa satria tsy tafavoaka lay olona manoloana n'lay fiatrehana fiainana solution zany hitan'ny olona de président Marc Ravalomanana verina eo amin'ny sezan'ny
filohan'ny repoblika zay ny solution hitan'ny olona ary zay ny nambarany député Lalandrina Brigitte hoe fantatrzay de hoe président filoha Marc Ravalomanana 2024 ary tena anao niezaka am'izany zahay ary de niantso any vaoaka aza mba variana amy raha mandalo sy raha maresadresaky misy dika lehibe manko iny zany satria ndraindray riny ohatrany hoe fanompaninina le vahoaka ohatra misy mahita manko le ilika am'le vahoaka malagasy hoe inona mondrana malagasy nge aprévenao fety de adininy azy ny problème malagasy nge menao vary ray kilao de adiny ny problème malagasy nge menao enompo fefany de adiny ny problème fa izay mihitsy le mila azavaitsika rehetrarehetra zany ho an'izay meny fandarina ary le afatra ny meny député Lalandrina Brigitte io ny aminy hoe azavarina amy raha maresadresaka satria lay zavatra ohatran'izay lasa fahavoazana 10 taona babe ny firenena am'izao fotoana zao fahavoazana 10 taona mihitsy raha ohatra ka hoe diniana zany ny zava-misy raha hoe raha tsy mieritreritra tsara zany ary zay no averimberina foana hoe aza sodoka an'le mena am'raviravy aza sodoka an'le mamirapiratra aza sodoka an'lay tsy patsipazana an'zao tena mialatsiny fa le hoe tsy pazana mantsy misy dikan'zay tsy hoe mampitany olona ataony biby akory fa teny malagasy le hoe tsy pazana biby ny tena ampiasana an'izay teny zay oka aloha azava tsara fa tsika koa miteny malagasy tsy maintsy alalintsika tsara azavaitsika tsara fa ny olombelona izy de o président Marc Ravalomanana hoe tandremo tsara fa rehefa hoe misatra zarazaraina fotsiny misy dikany eo ambadika iny marina mihitsy tena zay mihitsy le izy ka o mantsy misy manararoatra zany le fahatran'le malagasy le fahasairanan'lay malagasy de me manakaiky le fitaom-pifidianana dia lasa ohatrany tsara fanahy zany ny sasany inona zao ny tena tadiaviny reto olonreto inona ny tena tadiaviny reto tanora reto andao reto aprevena andao reto akanartista andao reto anana an'zao zarazaraina an'zao zarazaraina de eo de mitetehaka eo fa 10 taona manaraka ianao zay ny aminao de le fahasairanana mbola me mafy hatrany hatrany somary iverena kely na manafaniry le resaka fampianarana satria io tena goavana be satria nasian'le olona resaka teo mantsy ny fampianarana ny aminy hoe tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nianatra daholo ny ankizy tany ambany volo tsisy fanavahana io ary zay le hoe tsy mitombona mihitsy le voizan'ny sasany hoe manavakavaka nisy resaka an'izay teo hoe président Marc Ravalomanana manavakavaka diso be zany satria raha raisina fotsiny tamin'ny fampianarana hono azafady indrindra fa ngary eo ankizy nampidirina tsekoly tamin'ny fotoana nitorany ny président Marc Ravalomanana fa ngany zanaky ny timy marery ny hiditra tsekoly tompoko averiny indram-pandeha fa ngany zanaky ny timy marery na hoe zanaky ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana rery ny hiditra tsekoly tsy nisy anavahana fa hoe zanaka malagasy reo tiako daholo nareo hoy ny président Marc Ravalomanana tsisy an'izany hoe navakavahana zany fa hoe zanaka malagasy ary io na tokony mpamatsy vola sy ny mpiara-miasa nisy ditanan'ny fikamban'ny resam-pirenena misahana ny resy sy ny zaza mantsy tamin'ireny satria teo le confiance fahatokisana ny UNICEF ny tiana tenenina amin'izany tamin'ny resaka hoe kit scolaire sy ny sisa fa vao nyteny fotsiny président Marc Ravalomanana hoe tena mila jereny reto ankizy reto dia ahoana ary no atao tsy misy andraso zany fa tonga de niarany entana daholo ny rehetrarehetra ary lefa le ankizy indray le ampidirina ampianarana tsisy fanavahana zany io fa niditra daholo ary le tsy vitany hoe niditra tsekoly fotsiny fa mbola nahazo akanjo reny le table reny mbola misy manao any zagaka mihitsy hoe tena moa mpanao gazety mandehandeha any ambanivohitra tary andrefana ambady fotsy atsimo eo ambany tetezana de izy indray le vily mandeha mekandrefana makany amle Andriamasina mety tsy nanana fa lizy le atanety kely lalatany makany mbola misy ankizy manao an'le maitso kely le table tsy vitany hoe nahazo fitafiana tsy vitany hoe niditra tsekoly fa mbola mena sakafo koa kantinina scolaire misotro ronono efa impiry zany tenenina teto ary ny am'izao
voatonga ny amby 12 midanika amin'ny masoandro matory epitoerana le zaza tsy mbola nisy an'izany tao anatin'ny 80 taona matory epitoerana le zaza inona ary no fianarana hiditra amin'izany ka nonisy ka nonisy mandeha 5 kilometatra izy ale mandeha 5 kilometatra izy miverina nefa zany rehetrarehetra zany tsisy an'izany tamin'ny 74 tany aitsika ozy izy ny président Marc Ravalomanana aitsika manariny tsika manariny tsika aitsika io ary tena mahalala ny momba an'io tsika ary zay mampiavaka amin'ny président Marc Ravalomanana namana faniry Razafy Manantany na iza hiteny na iza tsy hiteny izy efa nitondra izy efa nitondra ary mazava be ny résultat tsy vitany hoe nitondra fa ny résultat ny lalana nanahoana résultat ny fampianarana nanahoana résultat ny tontolo ambanivohitra nanahoana résultat ny diplomatie manahoana résultat ny fiarah-miasa amin'ny mpamatsy voly mahazatra manahoana résultat amin'ny resaka fandrarana ato anatin'ny secteur privé nanahoana mety daholo ny vidim-piainana nanahoana mety daholo zany mety daholo tsy zatra foro zany ary porfony ninona porfony taremarika ny any velany mamoaka ny ato anatin'ny mamoaka amin'izao fotoa zao potika zay zahatra rehetrarehetra resahana de potika daholo ka io tsy isy vahaolana fa tsy ny fifidianana ihany amin'ny fampanjakana ny fahamarinana zay mihitsy le izy fampanjakana ny fahamarinana satria raha hoe misy hoe lany zany ka hoe lany tamin'ny alalan'ny alabato fidindafo iny ary ny fitondrana amin'izao fotoana zao ane dia manazava an'izay tsy maro toerana vao nanomboka mihitsy ny 2019 efa tsy maro toerana le fitondrana tsy maro toerana inona ny pirofo indimy ineniny ianao mikitika gouvernemanta foana tsy maro toerana ny dika an'izay inona koa ny pirofo vonjomaika foana ny fanendrena olona aiza rangaty nisy an'izany hoe ministera anankiray enim-bolana ministra vonjomaika ina moa ty filaza azy amin'ny teny teknika intérim de lasa intérim ny hitondrana amin'ny firenena mpitatana ny jirama koatra mbola intérim amin'izao fotoa zao ao anatina krisy de ohatran'ny knapsa koa intérim ny ACM zany ny atao hoe intérim ny dikany atao hoe intérim dia vonjomaika ny vokatry ny fitantanana vonjomaika dia midika fa tsy hoe miditra trany amin'ny fotony amin'izay fitantanana zay fa fampandehanan raharaha nandritra ny fitondran-drajoela zany de fampandehanan-raharaha natao teto nanomboka tamin'ny 2019 tonga ty amin'ny 2023 fampandehanan-raharaha amin'ny akapobeny zany natao hoe vonjomaika ka zany natao hoe vonjomaika izako metsika kely de antero ary mahagaga de ity any amin'le sehatra tena iankinan'ny aim-bahoaka sy ny aim-pirenena no vonjomaika ny tompon'andraikitra tao ao zany hoe tsisy mihitsy zany le fahavononana tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tena tsy naino an'izany vonjomaika zany tsisy an'izany intérim hoe intérim em-bolana ve tsisy an'izany fady zany tsisy an'izany intérim hoe ministera anankiray goavana be de hoe ministre intérim manao tao ao le farany teo zao le ministeran'ny raharambahiny raharambahiny zany ane rangaty tena hoe iakinan'ny aim-pirenena ary tsy vitany hoe ministera fotsiny fa ministeran'ny fiandrianam-pirenena tafiditra amin'izay de intérim natao tao ministra misahana ny défense natao intérim tao efa nitabataba ny mpanao gazety efa nitabataba inona ary ty intérim nisy grève mantsy tao tamin'ireny de zay vao niazakazaka natao tena hoe ministra tena hoe manana fahefana feno amin'izay fa intérim zany dia ahitantsika hoe fitantanana tsy mendrika ary tsy mama ny olany vahoaka malagasy no misy eo le tsy fahaizana fa eo koa le tena hoe tsy finiavana mihitsy anao ny tokony ho izy sy ny tokony atao fa atao intérim daholo ty rehetrarehetra tiako raha tsy ny izy tiako fitantanana tokantrano ve zany de ho atao intérim misaraka ampivadiny efa raniko
interim ako vonjomaikako vonjomaikako zay ne ndika an'le varitsinjo e zay ndika an'ireny tsy vahana le olany tatsa fa omena nyty vatsitsinjo hoe zao fakahiny mahavaolana indray miserana fotsiny iny inona moa filazany azy zao tam'le kabary teo hoe zavatra miserana fotsiny reny fa ianao ve ao anatin'ny 9 taona ao anatin'ny 5 taona de tsy havita manarina ny tontolo ambanivohatra lakany rano hoe sisa be deabe ny kipitsipitsy ihany firy ny ingénieur agronome materatany malagasy ko tsy maintsy fameno mantsy teny avoloha nisy an'ireny vitrine reny nation nyvoaka malagasy mihitsy hoe io nisy vary teny nisy fiompiana teny sy hoe miainga avy any ambony mihitsy ny modely nisy vitrine teny hoy ah inona zao ny any am'izao fotoana zao zay tsy teny namana faniry ia anoizantsika zay manko mitoy ihany le fakakevitra zany teo le tany afarafangana iny fiaonambe mbola mijanona ho an'ny antokotiky Madagasikara fa am'ty androany ity zany a de ny congressny atsimo atsinanana ao vangain-drano ray zany atsimo atsinanana vangain-drano moa zany farafangana ao anatin'ny atsimo atsinanana de androany zany andaholo ndray zany masompanara vaovao de aorinany any vangain-drano initsika fa mbola andoary toerakafa ny Flomar Caravalomanina sy ny mpiaradia aminy zany inotsika fa azotsika akom-baovao ny any Mananjary azotsika akom-baovao ihany koa ny any am'ireo distrika maro samihafa aza mbola atsona aloha raha mety azafady fa mbola atao anatin'ny asa de reny rehetrarehetra reny reny arabe Mananjara zany afahatsika zany mamoaka n'le tsoakevitra maro samihafa ny amin'ny hoe tataka ny ahoana ny etaetan'ny olona rehefa miona Flomar Caravalomanina sy ny staff ny antokotiky Madagasikara zany de andrasantsika indray zany ny ao avangain-drano anareo amin'ny vangain-drano indray zany de rena vangain-drano miomanareo amin'ny Mananjara mety andalo any Flomar Caravalomanina zany sy ny any faritra hafa fa ny any Atsirabe am'ty herinandro ty congrès paritra vakina karatra afana koa zany daka miomantsika bira manomboka ty Ambatolampy mandeha ao an-tany fotsy mikisaka kely ato Faratsio de mandeha kely indray rehefa mirositsika Atsirabe faharoa Atsirabe voalohany Betafo Mandoto Manandona zany tsy voateny teo riny makany zay zany le atao hoe faritra vakina karatra zany mino fa voateniteny kely de olo ihany fa miomantsika zany amin'ny faran'ny herinandro ty zany zay congrès paritra ho anana vakina karatra zay saika teny Analamanga mialatsy indrindra tompoko fa ho an'ny vakina karatra ngeza be fa avany vangain-draina aloha zany de mbola manana ny antondiany sy ny lalany ny délégation natariany Flomar Caravalomanina sy ny fandaminana ny congrès paritra zay nomany ny antokotiky Madagasikara ka andro alatsinainy tompoko no anaovana ny amin'ny vangain-drano hitatsika am'zany tena anio zany am'izao tsika am'teny zao zany efa vombonina ngena ho vangain-drano eo ny any farafa omaly zany efa milama zany fa de fa ataovitsika tsara lizy etany namana samihafa hiarika an'izany congrès paritra zany varangain-drano zany koa manana ny tantarany zany teo amin'ny tontolo ny tena hoe asa napetraka ny Flomar Caravalomanina sy ny antokotiky Madagasikara ary manakambara ihany koa ny Flomar Caravalomanina am'izay hoe lafiny ara-tsosialy sy lafiny ara-ekonomika zany satria nisitraka marobe ny ezaka nataony fitondrany Flomar Caravalomanina de aheny fanio-kevitra ngetsika mitovitovy an'ireny nation reny namana maro samihafa reny fa miandro vaovao moa zany tsika rina de ho ampitaitsika indray zany vaovao ho an'ny rapitso mino tsika zany fa andefa vaovao fandray tamin'ny solomaboaka Mambrabendrina teo de miaraka ny député Alain Ratsimazafy sy député Géry Randremolaina zareo de efa amperiny tanteraka mihitsy zany hoe efa ao anatin'ny asa tanteraka mihitsy ny ekipa ny toerana any ny Géry Randremasinoro sy ny Cordo Jean Claude ihany koa moa zany de miara misala amin'ny ekipa misy ny avy aty Atsimondrano ihany koa tonga any zay miara mifanotrona zany ny team mazokony ny docteur Yaina sy Damasy koa any atoerana any am'izao fotoana zao zay le fiaraha-metany mpikatroky ny antokotiky Madagasikara de omena zay hoe fakasitrahana zay tsika rehetrarehetra miatrika an'izay tournée any Atsimo Atsinanana zay hoe tena ao anatiny tena fijoroana ho an'ny tanindrazan'izay zay ny amin'iny andoatsika rina iresaka am'izay vaovao farany herinandro tsy efa nanatsidika ny herina teo efa nanatsidika visite de tasany rehetrarehetra izy ty manko de zao
itsika zany tena niezaka mihitsy tsy resaka be tamin'ny faran'ny herinandro te fa aloha andeha tazanina zay manko le fomba fiteny zany aleo andeha tazanina raga eto zany izy fa zao rehefa nandeha le izy de nitazantsika de tsy zao tsika amy 2:30 zany hoe 20 minitra zay ny lasa tam'le 2:20 20 minitra ny adevitra angetany zany ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao misy sasany teny manko hoe adiny ray ny fionana sy ny sisa zao zany zavatra tiatsika resahana de zao hoe mivakitsika teto mihitsy le programme satria tsika efa nahalala melofa iaona amy filo frantsay alefa to iany rajoela ka izy anatrika an'le conférence internationale n'lay tontolon'ny asa en Genève andeha le izy en Genève en Suisse ka rehefa andeha le conférence internationale momba ny tontolon'ny asa tsika efa nametra-pantany de inona moa zany resany Ramsekely andray inona ny resany Ramsekely any satria tsy maintsy maka référence ampiasa malagasy izy tsy maintsy hitondra izy hoe zao ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana momba ny asa eto Madagasikara ny fiarovana ampiasa aloha voalohany indrindra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny famoronana asa aloha voalohany indrindra sy ny hoe inona no fanajana ny fenitry ny asa eo amin'ny sehatra iraisam-pinena reo ange tsy maintsy asongadinao reo hoe tsy mandeha fahatany io de mitondra ianao zany eo am'le kabarinao zany satria fivorimbe iraisam-pirenena l izy hoe zao no nataon'ny fitondram-panjakana de zay le fanontaniana petritsika kinona nyresahany Ramsekely any zany eto zao ny sesesy miteny aorianany 4 jona raha tsy milamima ase heure complémentaire anay tontolon'ny asa ny fandoavana ny volanay sy ny sisa sy ny sisa satria syndicaliste reo miteny reo de zao mikatso tanteraka am'izay tontolon'ny fampianarana ny randrana syndikaly ino moa zany le izy le solidarité syndicale de Madagasikara SSM efa nanao esika lehibe reo tetsy atsahamanitra indrony ataona de nanome ultimatum reo de nanao fihetsiketsehana ihany ko reo tamin'ny voalohany volana mety any alarobia de nisy fitakina 3:30 nataon'izy ireo hoe reto ny zavatra takinay hanatsarana ny tontolon'ny asa eske hoe tanteraka ve zany fitakina 3:30 nataon'ny SSM zany ary ny taux de chômage eto Madagasikara 80% mba voany chiffre 80% fa tsy officiel ny amoandry zareo azy fa miazo azy ao izy ka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena namoaka zany ny tany tsy fananana asa dikan'izay raha 80% zany ny tany tsy fananana asa ahoana moa ny azotsika antoka ny amin'ny hoe taux de scolarisation ambony ko tsy manana asa le raha aman-dreniko ahoana ny ahafaha mampianatra ny zanany de rehefa tsy manana asa de lasa manendaka manjaka ny sécurité zay le izy ka izay le tiatsika tenenina hoe abazina document inona no entin'lay fitondram-panjakana eo amin'ny sehatra iraisam-pinena amin'ity conférence internationale ty zay tanterahana ny Genève apetratsika mihitsy amin'ny fanontaniana zany satria mpiasa sozanina rangamy misy eto mpiasa manao scoobido mpiasa mitongila anakiraro mpiasa tsy ampy sakafo mpiasa rovotra pataloha mpiasa miazakazaka amin'ny ditongotra tsy mahavita manefa taxi be tsony sanatrin' zany koa tsika manambany mpiasa malagasy fa zany zava-misy vao tamin'ny maraina io zao de misy olona maty andalana rina nitambotsitra efa maro mihitsy io mpiasa nge zany maro mihitsy zay zany maty andalana mpiasa tsisy mpiaro misy manatsatotsatokanto mitetika anty mpiasa tsy maharo ny fianakaviantsony mpiasa tsy mahavita mikarakara ny fianakaviantsony zany misy eto de zay le antanitsika abazina inona ny document entina en Genève ka le mpiasa misotro ronono mba ahoana inona mbola reo koa le nangataka an'le ry Florentin sy ry izy iny tomisa iza le nanao fangatahana hoe le installation e aorinan'le retraité tsy nomeno ny fanjakana le izy mbola mangataka azonge reo hoe petsaka be ho raha ty tontolon'ny asa frais médical maro be de zay le tenentsika inona le zavatra hoentiny eo amin'ny sehatra iraisam-pinena satria manko zavatra mahavaran'le fanjakana de zao tsy maintsy le sehatra tsara foana ny azo ny resahana de rehefa mihainao an'le kabary de hoe paradisy Madagasikara ohatry n'le rapport d'activité ataon'le PM eo anivon'ny assemblée nationale rehefa mihainao an'iny tsika anatin'le pejy maromaro de hoe tena milay ranga tena miainga le Madagasikara tena mandroso be mihitsiny miale voary rehefa mandeha anao mijery eny anivon'ny fiarahamonina
olona ohatry mifokapipa daholo le fokapipa manko zany manao hitanao le mikatona zany le takolaka tsisy takolaka fa reraka mahi fokapipa ny fiantsoany reny zany am'le vazivazany tanora mahi kely daholo mivezivezy lanaky ny ditongotra misy teny anankiray tena malaza azy mikepaka zay tonga ana taxi be rangaty matory daholo de manontany ianao fa misy inona tsy nahazo tory alina fa tena niasa saina loatra manontany ianao fa misy inona tsy mbola ny sakafo manontany ianao fa misy inona tsy nahita vola na nyloza ny vadiny zany efa tsy resahatsika de matory ana taxi be le malagasy le taxi be koa manao ny ataony bon ka iverenatsika le izy hoe abazina inona no resahana ny Genève nefa mafy be ary le mizika abazina inona le izy de vitatsika eo zany zareo moa mahita resahana foana rehefa fivorena momba ny resaka tsy fanjaritsaka de mahita resahana izy bon a Madagasikara zay nanao ohatran'izao nanamboatra ny tohodrano nanamboatra zao ho an'ny tatsaka 40 000 izy na me karatany na me zezika na me le pesticide zao mampatahotra be le zezika ratsy be de mandeha ndray fivorina resam-pirenena momba ny resaka industrie de mahita tenenina foana le fitondram-panjakana de ty apetratsika le izy abazina inona ny document entina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ray zay faharoa izy ty moa zany le tamin'ny faran'ny herinandro verenatsika am'izay le izy sika hoe aleo andeha tazanina raha isika foana zany no miteny de ohatry ny ozy izy ny sasany hoe reto zany de manakihana foana fa tsy mba aleo irosy le izy bon de navelatsika irosy le izy navelatsika inge le izy nandeha tsika efa mahafantatra hoe atraizy io fa le izy zany voaniainga de sahirina koa satria i président Emmanuel Macron koa zany nanana problème tany Frantsa tany nisy tsindronandro zay natao tamin'ankizy olona siriana nanindona zany de nandeha tany nanao déplacement tany anisy izy de taratara zany vao tonga nga Emmanuel Macron de bon rehefa ohatrany moa zany ny calendrier zany efa mipetrapetraka ny programme samy hafa de miandryandry any anaty fiarany zany zay manana rendez-vous amin'ny président Emmanuel Macron de tonga avy any de niazakazaka fa teo am'le fisafona le andeha tafika moramora miakatra ny tohatra koa tonga de nisy ny tambositra le jeune garde républicaine tao andapa tao amin'ny Élysée sa inona koa na tonga an'io fa tonga de nisy ny tambotsitra koa teo zany bon misy manana lecture be da be fa tsika tsy miresaka an'izany satria tsy zany ny important amintsika aloha fa maninona zany no miseho fa zao zany le izy eo zany mila avahana tsara ny visite d'état ny visite de courtoisie ny visite de travail ny be da be fa zao rehefa ohatran'izany tsy maintsy misy dikany ahoana ny fitodiky ireo aiza zany mipetraka lay olona zay raisiny lay flo zany eto mandray avy ato-kavanany izy sa avy ato-kavia ahoana ny fipetraka izy mirahalahy aiza ny saina no mipetraka ahoana ny fizotry ny adevitra misy olona manatrika avy eo sa de tetatetiny zareo rery misy dikany daholo zany rehefa vita io tonga eo ve manatrika eo ny vadiny tsirairay avy de rehefa avy eo miara-maka sary amina sainam-pirenena ao arina sainam-pirenena le firenena mandray sy le sainam-pirenena le firenena le mitsidika misy dikany daholo zany rehefa avy eo ve misy valandresaka ao amin'ny mpanao gazety ataon'lay filorotota entina ilazana ny adevitra nivoaka tao anatin'le fionana zany nge rina ny ilaina amina resaka serasera no azavainy ny serasera ny fiadinan'ny repoblika ve zany sa tsy no azavainy takatry ny serasera ny fiadinan'ny repoblika ve zany hoe misy manara-maso an'io zavatra ataonareo io nisy fanambarana ve reny nivoaka tao tsisy fa le gazety efa niombana an'le gazety fanohana an'le fitondrana sabotsy raha teo koa ny andro apitsininy tsisy mamaly lahady anga de tena hoe milay be tsara fandraisana manga ny lanitra fa misy dikany daholo amin'ny lafiny ara-diplomatika eo amin'ny lafiny fandraisana ny fipetraky ny rotota ny saina ny fomba fakasary miaraka amin'ny vadiny avy sy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety na mety meloha an'le fionana na mety aorina an'le fionana de mametraka baraingy mpanontaniantsika na azo an'izany ve
le fionan'iny sa tsy nazo an'izany lasa ndraytsika velantsika eo iny forme zay resantsika zay rina akoatran'le hoe tara ny président satria mbola nandeha tany any esi izy a misy zavatra mainka anjerevany tany a misy lafiny tsy fandripalemana zany nanahoana ndray ny adevitra tao zavatra mahalinany olona de sao inona le izy mitady communiqué officiel zany le voaka malagasy zay mety ny voaka tamin'ny fiadinany repoblika raha ny fatatsika rina de zao ny fiadinany repoblika de manana ny direction ny communication ako manko misy direction foroporonina bobaka be direction ny événementiel direction ny resaka social sy ny économie direction ny resaka inona ko relation publique sa tsy fantako direction ny communication plusieurs direction marobe ny direction ao zany fa mitondra inona ny fiainam-bahoaka malagasy zany direction reny zany tsy maintsy apreveny reny direction marobe reny ary tsy maintsy mena asa fa tsy misy fiatraikany malagasy zany ka ny organigramme présidence-ny tamin'ny andron'ny président Ratsiraka président Zafy Albert président Marc Ravalomanana tena mipetrapetraka tsara nisy SG nisy DGP chief of staff fa tsy namoriporona karazana direction ohatran'io fantatsika misy ny dircab mille misy ny dircab civil directeur de cabinet civil sy ny militaire de mivoaka am'izay le communication fa zay le izy zay le hoe reto feny direction be tabe fa inona ny zavatra hoentin'ireo izy rina zay apetratsika marina zay fanontania zay de zao am'izay ary le izy ny olona zany miazaka nikariko amin'ny vaovao bon ety am'sehatra ny gazety zay manoana ny fitondram-panjakana zany de hoe manga ny lanitra tsy maintsy zay aloha ny voalohany indrindra satria sahirana be le fitondram-panjakana zany eo am'le relation Frantsa sy Madagasikara misy aloka be da be misy rahoana be da be tsika zany tsy hitanisa lafin-javatra maro be fa anisan'izany langage nataon'le filohan'ny repoblika tamin'le resaka Artemisia CVO anisan'izany resaka Ilse Pars nataon'le filohan'ny repoblika anisan'izany resaka Apollo 21 eo fotsiny alohatsika tsy mbola mandeha lavitra be tsika fa anisan'izany ihany koa le position am Madagasikara manoloana an'le Rosianina za zao mametraka fanontaniana izy ny tena mitazona ny sécurité amin'ny filohan'ny repoblika zay manodidina azy akoatrin'le hoe force républicaine zay mety misy lay direction sécurité présidentielle taloha misy régiment taloha izy rina taloha rezepy tamin'ny andron'ny Andriamatoa de Ratsiraka fapetratsika le izy miaintehatra amina vondro-tafika hafa ve hivelany lay mpitandro filaminana malagasy lay manam-pahefana malagasy apetratsika zany fa na tiana nasy tiana fantatry ny frantsay zany zavatra manko tsy tiako ambary eto misy non-di zany teneniko zany fa fantatry ny frantsay zany fantatry ny frantsay ny position atsika tamin'ny resaka fanemelohana androsi de indroniva le position atsika voalohany nanameloka amin'ny fanafihana nataon'ny Russie tamin'ny Ukraine faharoa nanameloka an'ilay fitsapakevy-baoka nataon'ny Russie amin'ilay toerana faritra tany Donetsk iny Donetsk Donbass de Luhansk de maromaro le ny rattaché ny Rosianina aminazy le izy de nanohatry ny référendum mafopofopy lazay izy tany am'ireo faritra reo de lasa n'le faritra de manimba n'lay souveraineté sy la intégrité territoriale n'lay firenena afo zany fa ahoana moa ny anekenan'zany de tamin'iny afa n'le vote Madagasikara de aveo tampoka de tsy zao ndray vote Madagasikara bloqué tamin'le resaka Russie le position Madagasikara dimy zany zay zavatra resako zay fantatry zany nanamaloka sady rahoana amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa akoatran'izay misy lafin-javatra maro be de ozy izy mpanao communication seraseran'ny fitondram-panjakana manga ny lanitra satria ny heveriny hoe manga ny lanitra zany de hoe miona le filoha anankiroa de apetratsika fanontaniana izy zany nangataka fiaonana zany nga nisy namaly ary raha tsy nisy nangataka fiaonana izy zany nampiantso de izy zany nanatona iza nikarakara le zao amin'ny lafin-javatra ohatran'izao goavambe mihitsy ny hoe ry manatona any ry rakoto ve manatona any rabe raha rakoto manatona any rabe inona ny fahefany rakoto inona ny fahefany rabe raha izy manatona
any amy toerana misy azy manana fahefana sy tanjaka kokoa rahabe manoloana ny rakoto raha i rahabe koa ny antso any rakoto de nanato ny rakoto any amy rahabe ahoana ny fahefana sy tanjany zany misy dikany zany fa afakoa ny hoe fampetsona efa nisan'zay e talohanty de manty explication efa nisan'zay talohanty satria azadinotsika mbola tsy rava ny accord de coopération frantsa sy madagasikara ito le niteneniko foana 26 juin 1960 tsika falifaly be ny kawitry mandeha tsara itsika 27 juin misy niena le accord de coopération avy ty io le code mine hafahafa de zao nitenen'le olona ambany resaka momba an'le izy tao amidondresaka ndre défense risy torina eny code mine 1% hatram'izay e de nenjay ana moa fitondra reto olo reto moa tsy mahalala afa-tsy ny fitondrana valomanana rehefa tsy mahombo ry zareo de zao tsisy excuse s'accuse tsy hitandrareo le izy de averina any amy président marka ravalomanana eo i nanomboka 97 ny code mine nanerina zao tontolo zao teo amin'ny 1% teo amin'ny hatramy 2% le défense risy torina satria nety tam'zany tamy sandambola sy tamin'ny fomba ny tantanina ny tontolo minina na ny petite minina na ny grande minina manera-tany ka raha miresaka 5% izy am'izay fotoana zao zay zany lay rivotra ataoko parenthèse iny miezaka mampalala manko tsika satria misy miteniteny foana de verenako am'izay le adevitra anankiray io adevitra resahantsika io zany de hoe izany nampiantso na izany nangataka an'le fionana fa fantatra tsara fa tsy maintsy misy zavatra andraisana fanapaha-kevitra satria hiatrika fivoriny madagasikara non hiatrika fividianana madagasikara fa ho avy aty madame colonna afaka 10 andro de ho tonga eto colonna ka raha ho avy eto izy inona ny resaka mialoha préalablement tsy maintsy alamina de alamina zany izy aloha le colonna le madama ministra zay mitazona ny diplomatie frantsay zay indrindra ministra ny raharambahiny raharambahiny mitazona ny diplomatie frantsay efa niteny fa rehefa misy fandaminan-javatra goavana dia tsy maintsy mandalo eto madagasikara ny tompony diplomatie zay ngeny nandalovany ry de Villepin Sir Drian sy ny sisa taty madagasikara de mila mikarika tantaritsika ka raha andalo colonna zany zay efa tokony tany amin'ny mois de mars mois d'avril de nemitra efa misy adevitra melona tao fa melohan'ny atongava tsy maintsy misy zavatra arindra miaraka amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivavety foana donc tsy maintsy misy zavatra goavana anampy amin'ny madagasikara ary ve zany la frantsa akoatran'le manga ny lanitra satria sary moa nampitenendrareo fa tsy nanao communication officielle ary zareo hoe inona nendrika io visite io de rehefa mandeha ohatran'izay ny adevitra zay nitenen'ny rina teo zay nge no miketrika zay mba mitadiko mba misotrotra ko nge ananatsika fa raha ohatra ka anampy ary am'le basket fond de apetratsika amin'ny fanontaniana am'ty élection 2023 ty ve efa manana vola no manana am'zany ve frantsay efa ao anatin'ny loi de finance ao anatin'ny volam-panjakana frantsay ve ny votena teo nivon'ny assemblée nationale ny vola zay homena madagasikara ho ampidirina ao anatin'ny basket fond satria raha nisan'zany efa tamy 2022 zany de efa nomanina homena amin'ny madagasikara 2023 raha tsy izay tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny loi de finance amin'ny frantsay zany donc 2024 zany vo disponible fa zany kory sanangasika hoe afaka manohana amin'ny madagasikara reo firenena hafa zay te hanohana fa ho an'ny frantsa apetratsika zay fanontaniana zay le izy manko voizina fotsiny hanampiarabolina ny madagasikara amin'ny frantsay satria hatram'izao tsisy mandrotsaka sosy ao anatin'le basket fond ina moa fiantsika azy zay rina inona moa lizy sasem resaka cycle électoral io cycle zany miverina de io zany sokafana le sobika be de io le sobika de ino mi-injecté voulon frantsay ino ny japon ino ny allemagne ino ny américaine fa zao raha resaka madagasikara mbola tsy maintsy manontany ny hevitry ny frantsay est-ce que le la France nandrotsaka sasy nandrotsaka androtsaka
amin'ny élection 2023 izy sa 2024 efa voarotsaka ve zay, efa nidiniana atao anatin'ny loi de finance frantsay ve zay sa mbola adevitra koa zay arinona mifepetra zay inona de telo mifepetra tandremo LDT nampiasain'ny frantsay libre démocratique transparente zay hoe langage diplomatique ho an'ny ampiasain'ny olona ok raha miteny zany filoam-pirenena hoe bon iroso amin'ny fifidianana zay ok ary anampy zay asa am'ty taony ty ve sa am'taona ho avy misy zavatra fantatro matoa tsy miteny fa faharoa de zao maninona no miteny libre démocratique transparente maninona zany ny langage nampiasaina finona moa le ampiasaintsika mandrakariva reny libre juste transparente fa maninona ny hoe démocratique fantatry ny olona ny liste électorale anao zay indrindra io resaka CNI io fantatry olona ny CNI anao ACC io fantatry ny olona io au courant na information ary misy ambassadeur isa seconde isa minitra ny frantsay amanarivona eneny entreprise frantsay eto Madagasikara amanetsiny eneny teratany frantsay eto Madagasikara dikan'izay au courant zava-misy eto izy ka raha miteny izy hoe bon ok pas de souci mahafantatra ny anampy anareo zay langage diplomatique zay est-ce que ny débloqué ny avy hatrany ve le vola faharoa raha mametraka izy condition oui ok ary jereo mifahasairana Macky Sall na Sénégal am'izao fotoana zao mieritreritra ve ny frantsay fa tombotsy ho an'ny Frantsa ny hitovizany Madagasikara amin'ny Sénégal na de mbola sy manomboka ary fa tena sahirany Macky Sall am'izao fotoana zao amin'ny heritaonany azy ny fifidianana fa mbola tantara be tsy afaka ahitana ny data de manahoana ny zava-misy any RDC ao koa mbola tsy milamina koa ao resaka CNI eny problème any de miteny le CNI satria fatany fa izy mihitsy ny dikevitra any anananany de tsy marina zany hoe tsy manara-dalàna zay manara-dalàna zay betsaka ny efa nanio hevitra teto fa betsaka ny zavatra tsy nety tamin'ny fikarakaranareo an'lay refonte liste électorale refonte totale ny tokony izy fa tsy refonte partielle ary mbola nampiasa rale nareo nanino nareo nanokatra rale en vertu de quoi lalàna viaizany nanokafanareo rale mipazenareo an'lay refonte raha ny tokony izy nalàna iny boky iny ohatrany hoe ty zany zao alaiko zao le ananyrina ty azafady ny rina le taratasy be ty zany zao le rale ty ry mihitsiny ity anao refonte de ty le rale teo aloha de alainy ty tompoko tsy asiana saina tsony fa tonga de any de lasa maka taratasy vaovao ty anriny ty ndray nanaovana refonte de manoratra de rehefa manoratra lasa cahier be am'izay ty rehefa avy eo fa le izy mbola mibazena tam'lay rale le izy mialatsiny rina ohatry ny korotana kely azavady indrindra de lalàna taizany nanokafana an'le rale mbo ampiasaina am'le bazen'le refonte satria zany mbola nisy liste nandende nalefa an'le CNI miasa tany de hoe information tam'le rale moa reny no ampiasainay de ahoany zany fa izy any CNI mahafantatra olona mifoko tany tady avy reto olo reto ny information momba azy fa tsy tafiditra ao anatin'lay refonte na tafiditra ao fotrany ny hafahafa lalàna inona ny anokafana rale le refonte ny adevitra zay ny namoahana vola zay ny nambarany lalàna de ilaza ny CNI fa ara-dalàna zavatra nataony CNI de zay le teneniko hoe fantatry ny olona fantatry Macron fantatry Élysée fantatry Quai d'Orsay hoe inona ny situation aty Madagasikara fantatry ny olona ny existence ny Wagner eto aminao hoe izany ny ampiasa ny Wagner izany mampiasa ny Wagner makaiza avy ny lalan'ireo bandy reo ny Wagner reo inona ny ketrehany amin'io minina io fantatr'olona zany ary fantatr'olona ihany ko sosianao am'le resaka Apollo fa maninona ny kendainao antsefa reto bandy saint syrien reto zany adevitra tongavany colonna koa zany adevitry ny frantsay koa zany ka raha anao extradition izy mila mody any am'ireo tsy maintsy apetraka ny lalàna tsika malala fa tsika koa tsy atory voanjo edina ohatra ny ahoana ny avony ny adevitra tikan'izay tsy visite d'état iny fa dinikasy iny mialohany ny atongavany colonna fa zao ametrapetrahana ny endrika eo fifidianana ho avy fa misy fantatra ny eto fa misy matahotra ny sécurité amin'ny mafy
fantatreto fa misy olona tsy mitombotsaina mihitsiny amin'io élection ho avy io ka nadaty ara tsy mety avoakany. Fantatreto fa na ny vola ampiasaina amin'izany ary ao anatin'ny fanjakana miazoazo tonga hatramin'io resaka LFR io efa nresantsika tetika zany riny misy impacta foana socio-économique politique ny tsy fanaovana ny LFR na inona fa nazava-kevitra ilay filakevitry ministra. Nese resaka fotsiny azy resaka élection sy jirama sy izay mouvement de crédit maro samihafa zay anaovana gymnastique eny anivo ministère rehetrarehetra mila LFR zany. Ary ny tsinjo lavitra amin'izany Filomaro Karavalomana nanao an'io LORF io loi organique ny ampiasaina le 2004 de izy le fanjakana hoe zay mahay be no nareo ka zay zao ny tompon'ny fahefana fa nareo mangina fotsiny de vakina fotsiny rehefa tsy manao LFR ianao de fantatry ny olona ny dikan'izay aiza ny lesika anao aiza ny problème anao. De ianao zany tokony manazava mazava tsara hoe tsy hanao tsy hanao LFR zay no ny antony reto manana problème de trésorerie tsika manana problème na resaka inflation tsika manana problème na resaka budget tsika recette sy ny dépense déficitaire tsika zao ny déficit budgétaire atsika manana problème na appui tsika budgétaire zany rehetrarehetra zany ady hevitra mila resahany zany e de tsy misy mandrotsaka rina am'izao fotoana zao ao anatin'ilay basket fond eritrereto mois de novembre zany ny élection octobre septembre ou juillet juin tsika zao firy tsika laso jerevako tsara juin fo tapitra 12 juin androany tapabolana de vita koa ny juin 5 mois tsy mbola misy mandrotsaka sosy ao anatin'le basket fond reny nefa efa roa taona melohan'ny fifidianana de tonga de efa mipetrapetraka daholo zao manko manoloana ny économie atsika mianjera amin'ny tany manoloana ny déficit budgétaire atsika manoloana ny gap be da be zay manahirana atsika am'izay vola tadiaviny eto seroa de tsy maintsy tsika manontany eo amin'ny seritresampirenena iza ny vonona nampy anay le iza nge tsy sitrapo e fa zavatra tsy azo elana 140 milliards d'ariary ny teneniny seny de io zany gouvernement te tsy maintsy manao fanadiadiny zay fa sao de be loatra io 45 milliards d'ariary ny soratany de apetratsika ny fanontaniana ny texte de miresaka constitution présidentielle sy communal ny tokony tanterahana amin'ity taona ity ary mois de novembre daholo na élection jumelé io na élection séparé fa zao ny apetratsika am'izay fanontaniana zay raha présidentielle io misy 2 tours itsika aloha tour ray ihany fantatsika rina fa miprévoir 2 tours zany aloha senir ny tokony izy de ny élection communale misy anankiroa communale ao anatin'izay ny mairie sy ny maire sy ny conseil tia zay fividianana efatra zany aloha tsy maintsy homanina rahabola vita n'le 45 milliards d'ariarinao ve zany le 140 milliards d'ariary ny teneniny seny le fividianana efatra aveo sa présidentielle fotsiny sa tsy présidentielle mihitsy ara fa élection communale sa izy roa mitambatra io apetratsika zany fanontaniana zany de zay zavatra zay zany hatram'izao tsy mbola voavalo ny volatsika ny hoe zaka ny kitapo-molam-panjakana ny atrehana fifidianana am'ty isika matematika amin'ny fotsiny mpanohana an'le fitondrana hoe mahavita manao fifidianana antsika amin'ny alala ny volatsika avoakay ary e maninona ny ampilafilaina de ahitsy io le 45 milliards d'ariary tamin'ny LFI tamin'ny 2022 farany teo 5 volantsika zao tsy atongavana am'le fifidianana latsaka kely maninona no miezité le fitondram-panjakana misalasala maninona no miezaka ny tsy mamoaka an'le daty mpifidiana dikan'izay misy paramètre be da be tsy mbola afahany miroso an'le fifidiana fa itsika nefa mirevatra de zao ny fifidianana voalazany lalam-pandrenina tokony atao de eo zany le izy manoloana ny hésitation sy ny texte zany le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao fisalasalana kanefa ny texte de malaza mazava selon le texte
tsy maintsy atao am'ty taony ty fifidianana de atreto tsisy filazana zany reny tsisy angatahana izy valide le daty tsy mety mivalide izy angatahana izy avoay ara tonga de andeha le décret ny convocation des électeurs tsy mamoaka izy sady miaro afetsena ihany ko le fitondram-panjakana zany satria tia ny azo tombony de ny hafa zay mba mandeha sakanany tsy avelan'ny azo tombony fa izy ihany mahazo tombony io zay le zava-misy am'izao fotoana zao de o zao frantsay langage diplomatique anampy anareo zay amin'ny élection ho avy io bon fampiatrao a libre démocratique transparente LDT ho any nampiasainy tam'ty de anjarandrehetra mahatakatra an'izay raha miresaka libre izy ay zany ny ahazona an'le élection libre raha miresaka démocratique izy ay zany ny ahazona an're zay ay zany nahazona an'le transparente dikan'izay adevitra ao anatin'izay liste électorale adevitra ao anatin'izay ny fond de campagne sy ampiasain'ny parti adevitra ao anatin'izay resaka influence an'le fanjakana io le trafic d'influence io ataon'lay TGVS lay mpanohanina le fitondrana mody mizara contrat nefa propagande natao terena le mpampianatra de ampanaovina orange zany am'izay aliany rehetrarehetrany tsy malalaka zany e fampiasana le fa efampanjakana zany ary raha mbola misy olona tokony hanao koa hetsika ara-politika araka ny voalazany lalàna ny fiainany toko politika azy manentana mpikambana ao aminy manome formation manazava ny raharaham-pirenena nefa mbola sakatsakananao mbola tsy malalaka ihany koa zany mbola tsy démocratie zany tsy ara-démocratika zany zay nge le tenin'le olona fa zao ara-diplomatika amin'ny fomba iresahany azy de zay le azavaitsika zany ny zava-misy karaha sy resahany ohatran'izay le izy fa le fion-dakilo sotokan'le fanjakana am'le communication sabotsiny iny riny hoe tena mangano lanitra anampy vola amin'ny frantsay ave mila sosiany mivahiny any e nefa mbola le rosianina manodidina anao sy mivaginy e raha any ambadimbadika any e mbola tsy say ianao manamelika eo anivon'ny firenena mikambana amin'ny position Madagasikara fa tampoka tsy maintsy atao fifidianana aiza miososy zay fa tsy manana ahoana amin'ny position anareo zany zava-misy ka lasa hirana le filoham-pirenena satria koa le filoham-pirenena de zao milalao zo-pirenena roa sady malagasy izy ny frantsay tsy hitan'izay ametrahany tenany zany koa nge mbola problema be eto amin'ny tanàny zany reny sady malagasy izy ny frantsay dikany tsy maintsy mandeha miresaka izy aloha any am'le resaka firenena zay mety ho farafana votana azy am'izay mety hitranganony situation amin'ny fifidianana hoe ho resy a ny zava-misy aina ny vahoaka amin'ny mamaritra an'izany a zava-misy aina ny vahoaka isan'andro ny malagasy de tena tsisy fidy anao kosa aloha eo mba hitany fa nydimy taona rehefa nanenenana de mazava tsara zany voaray an'le mesazy de tsy maintsy alamina my baolina mialohany ny atongavan'ny colonna ahoana ny extradiena ny reto colonel Philippe reto sy Paul Rafanoarana ahoana na nandaminana situation Madagasikara amin'ny élection ho avy eo de mampalahelo morina akaiky ty ny 26 juin tsy voaresaka le Ilze Parsa nefa nanaovana resa be le Ilze Parsa tam 2020-2021 rina rabe mananjara ny Ilze Parsa moa efa natsidika kely any tamin'ny fanombohan'ny fandara fa ny zavatra hita zany zao de ity milolo zavatra be dehibe milolo problema be dehibe de zany a ity fitondrana ity mamaraparana ny fitaom-piasany de satria nahoana no zay ny tenenitsika ny ato anatiny problema tsisy voava eo ihany koa ny sehatry raisam-pirenena voafirenena ray fotsiny io resaka frantsy io satria tsika hiatrika fifidianana de mbola loloaviny lay fitondrana ihany ko matoa zany nisy zay le hoe fionana teo amin'ny Andry Rajoelina sy Macron zay a tsy tonga ho azy zay fa nisy zavatra tao
ary ny filoa frantsay ty fanampony kely amin'ny filoa frantsay raha hoe iona izy amin'ny filoa amina firenena hafa de tsika raha isika hoe filoa aty amin'ny kontinanta ny Afrika mialohan zay tompoko zany hoe efa fantatra zany hoe isy le fionana mialohan zay dia mietsiketsika daholo ny resaka atao hoe tompon'andraikitra ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika frantsay ao amin'ny lapan'ny Elysée ao ina moa le hoe mietsiketsika mamantatra ny mombamomba an'ilay firenena filohan'le firenena zay iona aminga Macron mamantatra ny hoe inona ny zavatra mitranga any amin'io firenena io raha ohatra zany zao hoe iona aminga Macron zany raisitsika ohatra hoe ny filoha anankiray amina firenena anankiray aty Afrika ohatra hoe filohan'ny Togo ohatra zany dia ny mpiasa rehetrarehetra ao zany ny communication sy ny sisa de miketrika mitady hoe inona ny zavatra misy any amin'ity firenena togolody satria iona amin'ilay filoha togolais ny filoha frantsay satria tsy ho araky ny filoha frantsay daholo amin'ny atsipiriany amin'ny tsenjery ny zavatra misy amin'ny firenena tsirairay maneran-tany fa rehefa misy filoham-pirenena iona aminy de tsy maintsy mahazo aloha izany ny farafaratsiny zay tokony ho fantany indrindraindrindra hoe ahona ny fipetrapetraka ny zavatra faraparany tany amin'ilay firenena zay le izy ka i Madagasikara ve mety fatapatatra inga Macron fa tsy maintsy efa tonga eo am-pelatana inga Macron ihany koa hoe zao zavatra misy any amin'izany Madagasikara zany ny teny izy zao hoe fifidianana libre no tadiavinay raisitsika fotsiny hoe libre efa fantatra zao tontolo zao ane mandeha metsena raha ny président Marc-Ravalomanana tsy libre mandeha amin'ny lalam-pirenena raha sakanana tsy libre mandeha anao congrès paritra amina toerana anankiray tsy libre amrorana zao lalàna zany hoe tsy maintsy ao anaty rindrina efatra hoe nefa ny olona tsy omby ao anatin'le rindrina efatra ka matoa zany raha ny teny zany ny filoha frantsay ny frantsay amin'ny ankapobeny milaza hoe anisan'ny tadiavina de hoe fifidianana libre mbola tsy fifidianana ary tsika de efa misy be deabe ny tsy libre eto libre ave zao ny MBS zay ne mbola tsy libre tonga de katsana an'izay tsy mandeha amin'ny bouquet satellite zay zao mbola voasazy ary zay nefa nitadiavin'ny olona nefa zay nitadiavin'ny olona ary fantatry ny any Frantsa hoe misy an'izany MBS zany any Madagasikara tsy mandeha amin'ny bouquet satellite libre ave zany sa tsy libre ka satria zao satria amin'inona nefa hiatrika fifidianana ny tele an'izy menakavy mandeha ao daholy ny MBS tsy mandeha amin'ny bouquet satellite nefa ny MBS manao fanarahana amina privé zay tsisy idiran'ny fanjakana zay tsisy idiran'ny fanjakana ary ny MBS mandoa vola zay mandoa vola tsisy idiran'ny fanjakana tsisy idiran'ny ery ny sasa amin'ny alefa ao jerena am'izany le hoe inona moa ny anton'izy ty hoe antry manakorotana sinsisa de hoe ahoana zany nefa hiatrika fifidianana le izy ka ry io teny hoe libre io tsy tenitenenina fahantany ka matoa ny frantsay zany tenen zay fa raha iteny koa ny allemand de mbola io koa no teneniny ko fa hipetra voalohany malalaka raha iteny ny Nations Unies amin'ny alalan'ny PNUD mantsy zany ny tena renibe ny Nations Unies ny PNUD de avy mipetraka ihany malalaka lesson zany de mbola iteny ko ny Amerikana ny Japonais de libre tsy hoe am'le fotoana fandatsaham-bato am'le andron'ny fifidianana ihany no hitakina an'lay hoe malalaka na hoe libre fa miainga ty amin'ny fikarakarana rehetrarehetra de alao ny olona alalaka alao ny atoko politika alalaka reny tany taiza moa le tany itasy moa le tany itasy tany Mahajanga reny ene hitan'izao tontolo zao zay zany le izy ka tsy hoe ianao zany rehefa miresaka any de hoe tsy fantatr' olo efa fantatr' olo ary misy ambassador eto firy moa zany namana fanira hoe firy ny teratany frantsay mipetraka eto efa tonga any daholy ary zao ny teknôlôjia aingana be vao miteny ianao de afaka roa sekondra iny de efa en'ny olona ry zay le izy
de akoatran'izay mbola hoe mystère tany frantsay migadra eto sinsisa ho avy eto ny ministre ny raharaham-bahiny frantsay zany rehetrarehetra zany mbola ao daholo ianao eto tsy nanao an'ilay loi de finance rectification teti-bola sy-pantsina inona rety ohatra mbola tsy nahenao za mihitsy any namana faniratra am'zay tsisy de ao ve de raha misy vola miditra zany de ahoana de ianao nefa tsy hikitika mihitsy le ato sady efa teny ofisialy zany tenina tompona andraiky zany tsy anao fantsina ny teti-bola de ahoana zany ny fandehan'ity voly ty ahoana sy ahoana sy ahoana sy ahoana ny seni asa miteny hoe zao ny vola ilaina ny fitorana miteny hoe sao de be dehibe zany miainga tamin'inona zany ny kajy ny seni namoahana ny io taremarika io de miainga amin'inona ny kajy ny fanjakana de ahoana ny natonga ny fanjakana tsy hanao LFR nisy fanazavana nataon'ny fanjakana hoe zao ny antony hoe mba ahafahana foto-dravitra azy sy fa tsy maharesy lahatra ilay izy farana raha namana fanira eny ary mbola iverina eto antsika rina satria misy zavatra tokony resantsika mbola tsy voaresaka tsara fa ataotsika arak'izay tokony hozaka aloha hoan'ny androany fa mbola hotoizantsika ny adevitra satria tsika konge mbola mitrandraka vaovao maro samihafa de averina ihany zany napita ny teny fialantsiny satria mbola any mpanaovana tourné any atsimo atsinanana zany ary ao anatin'ny congrès mihitsy any atsimo atsinanana nisy olom-bamboaka Alain Ratsimazava voafidy tetsy amin'ny district Anatsimrano sy député Géry Randrembolaina voafidy tany Avaradrano de sy tafaradalana amintsika androany manatentsika fa ivoatra ny vaovao any atsimo atsinanana any satria vangaindranoray am'izao fotoan'izao no mandray ny congrès party ny antoko atiako Madagasikara faritra atsimo atsinanana amarana atsika azy dia faneho-kevitra rem-pianakaviana tamin'ny tany manakara tany amin'ale tany fitovinany tany de izay no amarana atsika azy de anaovanay ny veloma ho atsika rehetra raha pitso sy olomamboaka hafa adevitra hafa indray ny hoetitsika eo mety misy ihany koa zany ny namana zay mpiara-manonja amintsika ho avy aneo hevitra raha pitso amin'izay feonatsika izay fa de ity faneho-kevitra ray aman-dreny ty no amarana atsika azy etona zany de hoe samytsaina mandinika ary miezaka tsika manakatra lalina ny raharam-pirenena mety amintsika ve zao fiainan'izao zao ve lay nandrasanao ianao lay nentina nytolona tamin'ny 2009 io zao ve lay Madagasikara nieritreretina fa tena aleo tena aty aoriana ary atonina amin'ny zanatsika sy no avy ny zanatsika ve zao fiainan'izao raha tsy le izy de zao aza mijanona mpitazana ianao na miainoaino fa fotoana zao andraisana fanapahan-kevitra de rehefa izay dia midirany misehatra lalindalina kokoa ahafahana mitondra ny anjara birikinao ho avy ny fifidianana mandraisa anjara manatona am'ireo namana maro samihafa any am'izay sehatra zay ahafahantsika fa tokony hitondrana ny hevitritsika sy mifanampy zany satria ho isika fifidianana fanavotam-pirenena ty fifidianana ty zay zany no famarana anazy rena arabe mananjara fa ataotsika faneho-kevitra manokana reto rem-pianakaviana reto mba hisaintsika hoe ohatran'izao ny rem-pianakaviana mandinika lalina ny raharapineny rapito zay sy rena manome fotoanantsika indray zany ho an'ny mpanaraka ny miara-manonja MBS Radio Matam misaotra tompoko sisy gnasa magnanognano fatanana kabezany gnanakavy amindreny maro gny mizorizoro amin'arabe igny amin'alagna sisy gnasa faroy mikatogna orinasa zay nisy ponanaizy rofy lavany midy aby zany la gny problème manay